Qu'est-ce que la mise en moi? Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, ouvre les yeux. Viens ranimer que tu m'as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Reconnais-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta bonté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Reconnais-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Oh, Seigneur, Seigneur, anime. Que tu as mis en moi. Seigneur, ouvrir les yeux. Afaka manomboka tompoko. Amen. Aleloia. Miaravatsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia ho ampitomboana amintsika tsirairay avy ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Jesosy Kristy ary indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina. Miaraka ny hira teo dia izay zany no tena tadiavintsika. Ny anatrehan'ny fanahy masina antsika, anatrehan'ny Tompo. Ingane mba ho amintsika tsirairay avy izy na izay miteny
na ny tsirairay avy any am-pianona zany na maheno vatana ianao androany na henonao en différé amin'ny manaraka. Dia miarahaba anareo manokana zay mianadahy zany ny sabata 20 ny volana septambra 2024. Zay ataontsika mivantana zany isika ny sabotsy amin'ny 20 alina aty Eropa. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana rehetra, misaotra ny tompontsika ny amin'ny fandaminany ary indrindra amin'ny fanatrehany. Araka le hira teo zany averina foana fa tsy afaka manao n'inona tsika raha tsy ny tompo no manatrika sy miasa. Ka dia zany no ametrahantsika sady ny fotoana hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra ary indrindra ametrahantsika ny fotoana rehetra zay ho tanterahana koa androany. Vavaka tsika tompo. Eny ry Andriamanitra ray, i Jesosy Kristy tompo fanahy masina, misaotra anao zay ny amin'ny fotoana androany satria ianao tokoa no manatrika, ianao no miasa, ianao no tompon'ny zavatra rehetra, tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Ry Andriamanitra, ianao ry Andriamanitra tsy miova, ianao tokoa no nahary ny lanitra sy ny tany, dia ianao tompo ilay nambomba teo ambonin'ny rano ilay fanahinao masina ho aminay tsirairay avy, hanatrika anay ary indrindra efa miasa aminay satria ianao no mikarakara zao fotoana izao dia avy aminao, ianao no tompon'ny fotoana, ianao no tompon'ny ny asa, ka dia manatreh tompo miasa ianao aminay tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny tanjaka hery fahasalamana efa omenao sady ary indrindra ny amin'ny fandaminana rehetra satria ianao no mialoha lalana, ka dia misaotra indrindra tompo mila ny fanahinao masina mandrakariva zay mba hitary-dalana ny olo-tsaina ary indrindra ilay ranao soa efa nadio anay sady hanavao ary handrakotra ny asa rehetra. Ka dia miasa ianao tompo mitenena araka ny fombanao ary aok'izay tsirairay avy tsy hiala fotsiny eto fa tena handray ny fanatrehanao ny amin'ny fiainanay hatramin'izao indray ka ho mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy naovanay izany vavaka izany. Alleloia. Amen. Amen. Dia arak'izany mino tsika fa manatrika antsika ny tompo. Zay zany angatao mihitsy rehefa amin'ny fotoana ohatr'izao dia angatao mihitsy ny tompo hanatrika anao mba tsy fotoana verimaina na hoe fandanian'andro zany ny fanatrehantsika, fiarahantsika eto fa tena hanatrika antsika hiasa amin'ny fiainantsika ny tompo ka dia hiseho ny voninahiny. Amin'ny aorianan'ny fampaherezana izay raisiny mpanompony avy eo dia hisy fiantsoana raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia hanao vavaka izy hiantsoana hanolorana tena, fanoloran-tena ary raha variana mierikerika tsika dia fotoana ihany koa zany izao hanavaozana fanoloran-tena. Amin'izao voalohany izao dia raha mbola izao zany ianao vao manatrika moa zany raha efa zarotra tsika dia fotoana izao hitodiantsika ny tompo hibebahantsika. Efa nisaotra tsika teo efa nangataka ny fanatrehan'ny tompo kanefa araka ny tenin'Andriamanitra izay masina ihany no ahitan'Andriamanitra. Tsisy masina zany tsy tanteraka raha tsy mibebaka. Zany fomba efa nampianarina teto matetika zany fomba izay fanao zany tao amin'ny tempolo mihitsy ary zany nasain'Andriamanitra natao tamin'ny andron'i Mosesy. Rehefa tonga manatrika ao amin'ny tempolo ny olona dia mitondra sorona, mitondra fanatitra dia biby moa zany no tena anakabeazany dia mipetraka raha omby ilay izy na osy na ondry dia apetraky ny mpisorona eo amin'ny lohan'ilay biby ny tanany dia avy eo ronono dia alatsaka ny rano izy dia zany no endrika hoe famelan-keloka. Dia izay ilay olona vao mahazo miditra eo anatrehan'Andriamanitra zany, mbola aty ivelany ary izy manao an'izany. Ka izay zany ilay izy eo amin'ny tompontsika dia ndao tsika hitondra ny fahotantsika eo anatrehan'ny tompo. Jesosy mitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazofijaliana, ny rany no hanadio antsika ka ho eto amin'ny tompo ny fahotanao raha ohatra hoe tsy tanteraka isika zany. Dia hamaky tenin'Andriamanitra tsika hitondrantsika hoe inona moa zany no tokony hibebahako anatonako sy tsy fahatanterahana anatrehan'ny tompo. Betsaka ny zavatra tenenin'ny tenin'Andriamanitra, fampianarana maro hoe inona no tokony hibebahana, inona no tokony hoe hifonana amin'ny tompo zany rehefa manatrika azy. Teny fampaherezana nentina teo amin'ny fiaraha-mivavaka atoandro ary dia teny fantatsika zany rehefa mahatsiaro teny voavelelika dia amin'ny Salamy 2:30 hoe sambatra ny olona izay voavelany ny eliny izay tsy sain'ny tompo
ny fahotany zany. Haitsika tsy anjely izy fa indraindray tsy mbola mifono akory na tsy mibebaka dia raisina le teny dia hany ka miverina manota indray satria tsy voadio tanteraka. Fa androany zany hibebaka tsika avy eo hifono dia raisy mihitsy. Hoeninao ny teny zany, ny tenin'Andriamanitra koa dia manadio. Ny teny dia Jesosy ihany koa ny teny izay entiny manadio antsika. Dia tatoato moa zany isaorana ny Tompo fa tiany hozaraina amintsika eran-tany ny tenin'Andriamanitra izay omeny eo amin'ny fiaraha-mivavaka. Fiaraha-mivavaka araka ny fahazavanay foana dia misy zany fiaraha-mivavaka isaky ny asabotsy sabata manomboka amin'ny 12 aty Eoropa, izay iaraha-mivavaka ao amin'ny WhatsApp mivantana io zany dia eo zany ny misy tenin'Andriamanitra zaraina. Fa ny fiaraha-mivavaka koa dia efa misy isaky ny alatsinainy alina na alarobia alina, ny alakamisy koa misy fivavahana ataon'ny mpanomponya, dia misy tenin'Andriamanitra izay tonga amin'izay miara-mivavaka eo zany dia tiany Tompo zaraina amin'ny eran-tany ilay izy. Hoe io zany izay ny fanamasina no mibitsika amin'ny teny hoe zarao io fa tiany ho an'ny rehetra. Izay moa zany dia isaorana ny Tompo mahazo tombony satria fanamasina no miteny io teny vakiana, izao ny teny zaraina ho anareo dia mety hovaina ilay izy na io zany averina ilay izy ka ny teny izay nomeny zany dia ao amin'ny Romanina 12. Zany ny bebahantsika raha misy teny ao ka tonga aminao ilay teny izay fantatrao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra azonao na mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra na mifanaraka koa satria izany no teny eto zany mampibebaka na mampitandrina dia mifona mialà mihitsy amin'ny fahotana fa manjary verimaina arak'ilay teny teo zany ny fanatrehan'ny Tompo. Ny vakiantsika zany ny Romanina 12 dia fahatombo sady ilay izy amin'ny 2 satria teo no teny izay azontsika mahazatra zany. Hain'ny maro tsy anjery mihitsy ary ohatra. Romanina 12 andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana no tanteraka. Izay ny teny tonga amintsika sady zany. Inona no teneniny eto hoe mba hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra zany sady tsara hozy izy sady ankasitrahana no tanteraka. Misy miteny koa zany amin'ny baiboly sasany hoe sady marina. Zany hoe ny sitrapon'Andriamanitra tsy diso. Ho vakiantsika inona ilay sitrapon'Andriamanitra rehefa avy eo fa ny teneniny dia hoe Paoly no miteny eto zany amin'ny Romanina hoe aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Zany hoe misy fomba izay fanaon'izao tontolo izao na endrika io na fanao izay fanaon'izao tontolo izao dia ny teny mihitsy zany Paoly tamin'ny olona tao Roma hoe aza manaraka. Be dia be ny efa fampianarana amintsika na ny fomba fitafy, fomba fitafiana, fomba fihaingo, fomba fikarakarana vatana ary dia tena miteny mihitsy ny fanamasina hoe aza manao an'izao nareo, aza manao ny io zany mamporisika antsika satria be dia be ny vidéo efa lasa efa elaela izay 2 taona 3 taona efa taona teo aloha dia tena nampianatra an'izany hoe inona ny fomba tsy fanao fanaon'izao tontolo izao izay tokony ialan'ny kristianina, olona mpanara-dian'i Jesosy zany tokony hiala ny amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Tena betsaka mihitsy fanaon'izao tontolo izao izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ho vakiantsika izy avy eo fa ianao zany mahita hoe inona ny fanaon'izao tontolo izao izay mety mifanaraka aminao na tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tokony miova izy amin'izany dia havaozina ny saina. Tena mila manavaoza saina mihitsy ny fanavaozana saina dia tsisy afa-tsy ny famelan-keloka. Mangataka ny famelan-keloka ny ran'i Jesosy no manadio dia miova ny saintsika, miova ny fontsika, manadio manova ny fo sainantsika sy ny fijerintsika ary ny fanahy masina no mitari-dalana. Dia ny 1 izy miteny hoe koa amin'izany mangataka aminareo ny taraina mihitsy zany ny angavy mihitsy zany Paoly raha lahy sy ranabavy hozy izy noho ny famindrapon'Andriamanitra mbola mamindra fo Andriamanitra
mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona. Masina ankasitran'Andriamanitra, fanompom-pivavahana tsara ataonareo zany. Inona zany tena fanompom-pivavahana tsara? Fanompom-pivavahana tsara atao dia sady ankasitran'Andriamanitra, dia ny fanolorana ny tenantsika ho masina, fanatitra velona mihitsy zany ny tenantsika, zany ny tenin'ny Tompo efa azavaina tsara hoe tsika no tempolin'Andriamanitra ka tokony fanatitra velona. Tsy le arak'le fanazavana teo aloha, tsy le biby intsony hoe vonoina dia halatsaka ny rany dia izay no fanatitra, fa ny tsirairay avy no atao hoe tempolin'ny fanahy masina. Tsika ny tempoly zao dia tsika le fanatitra velona, ka zany no sisa no ankasitran'Andriamanitra dia fanompom-pivavahana tsara ataonareo zany. Raha te hanao fanompom-pivavahana tsara tsika, fanompom-pivavahana tsara dia atolory ny tenantsika. Fanolorana ny tena dia fanavaozana ny saina, hiova ny saina, hovainy fisainana zany fa ao amin'ny Tompo ihany no tanteraka sady tsara no ankasitrahana. Dia inona moa zany le zavatra tokony hovaina? Zay zany mila, satria matetika vao soratra hatramin'le 2:2 zany io no vakiantsika, fa hatramin'ny manomboka amin'ny 2:7 dia eo zany inona daholo no tokony hovaina. Tokony heno tsara zany tsika na veren'ny vakio tsara rehefa niantrana, rehefa malalaka tsika hoe inona zany le zavatra tokony hovaina, tsy fanarahana an'izao tontolo izao. Vakiantsika ny andiny manomboka amin'ny 2:7 aminaran'i Jesosy hoe fa noho ny fahasoavana nomena ahy dia milaza amin'ny olona rehetra izay eo aminareo aho, mba tsy avy nahavikevitra ka hihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina. Zay zany anankiray, sady tsy miavy nahavikevitra no mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina. Raha misy zavatra heverinao fa tafahoatra na dia ny misy olona zao vao mifampahery teo zany dia mieritreritra izy hoe vitany daholo na amin'ny asa ary io. Zay angamba no efa hibebahana, sady miasa foana, tokony misy zavatra heverina tsy efa fantatrao fa tsy araka ao izy dia mbola mihazakazaka ianao amin'ny asa na amin'ny, na ataoko hoe ny amin'ny asa fitadiavana io na amin'ny zavatra maro dia mihevitra mihoatra ny heverina zany ka mila tandremana fa aza miavy nahavikevitra hozy izy. Fa mihevera aminaran'i Jesosy hoe fa mihevera izay onony araky ny haben'ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Misy fetrany ihany zany ny herintsika, tsy handeha mihoatra ny herintsika tsika fa mandeha amin'ny finoana ihany koa. Andininy fahaefatra aminaran'i Jesosy fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tenantsika izay tokana nefa tsy mitovy asa izy rehetra momba ny tena ireo, dia toy izany koa isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. Fa samy manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika araka ny fahasoavana izay nomena antsika. Raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatra ny finoana, raha fanompoana dia aoka ho amin'ny fanompoana, raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana, raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana, izay manome dia aoka amin'ny fahatsoram-po, izay mitarika dia aoka ho amin'ny fahazotoana, izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Zany voasoratra eo daholo zany eto zao amin'ilay farany eto hoe raha mamindra fo tsika dia tsy misy hoe mamindra fo amin'ny katezerana, ny hoe mamindra fo intsony hoe tsy maninona fa tsy efa tezitra amin'ilay olona ianao zany mamindra fo aminao fa tsy te hahitanao intsony, zay moa fiteny mihitsy zay. Za tsy te hahita ny tavanao fa mamindra fo aminao dia mandehana amin'izay ary. Fa tsy amin'izay zany le famindram-po hoe terena, fa tena hoe mamindra fo amin'ny fifaliana. Faly ianao fa fona taminao ilay olona dia mamindra fo ianao dia mifamela heloka. Zay zany anisan'ny teny raisiny eto dia arak'ilay teny teo aloha zany raha mifanaraka amin'ireo ny antsoina antsika dia aoka ohatry izy ho arak'izay voavaky teo zany no hanatanterantsika ny antso izay nomen'ny Tompo antsika fanomezam-pahasoavana. Andininy fahasivy aminaran'i Jesosy, aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsia, mankala ny ratsy, mifikira amin'ny tsara. Zany raha mieritreritra tsika hoe
Dia amin'ny fiatsaram-belatsia dia efa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany, aoka tsy ho amin'izany tsika mankala ny ratsy, mifikira ny tsara. Eto aho de mahatsiaro mihitsy amin'ny resaka fanambadiana fa mila mitandrina mihitsy zany. Hoe fitiavana olona ho vadinao zany tokony hoe mifankatia. Fa misy olona de tena tsy mahamenatra ny teny an'izany fa zay ny tenin'ny fanahy masina tiany ambara eto, hoe manambady fotsiny hoe par intérêt. Fa nisy fampaherezana notenenin'ny mpanompony koa zany amin'izany. De fiatsaram-belatsia zany anie ilay izy hoe tenin'Andriamanitra indraindray mahitsihitsy e. Aoka ny fitiavana tsy amin'ny fiatsaram-belatsia. Satria misy mahasoasoa anao le izy na mahatsaratsara anao le olona de hoe tianao le olona satria araky ny fiteny gasy mihitsy hoe mahatolotolotra, manome kely zavatra kely de tena tiako iny satria manome, fa rehefa tsy nanome intsony le olona de tapitra hatreo le fihavanana na le fitiavana. Zay zany mila mitandrina isika raha ao anatin'izany. Aoka ny fitiavana tsy ho amin'ny fiatsaram-belatsia, mankala ny ratsy, mifikira ny tsara. Mialà amin'ny ratsy zay endrika hiverina fa ratsy de ialao fa ny tsara no fikiro. Ny tsara moa zany dia araka ny tenin'Andriamanitra foana. Ny tsara zany dia zavatra tsy mahatohina olona, tsy mahatezitra an'Andriamanitra koa. Zay misy fanazavana be dia be ny amin'ny tsara fa tokony ho fantatsika hoe inona ny tsara amin'Andriamanitra, tsy le tsara maha-olombelona koa ary fa ny tsara eo anatrehan'Andriamanitra no tokony ho fantatsika zany hoe zay ny fikiro. 10 amin'ny anaran'i Jesosy, mifankatiava toy ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, mpirahavavy na mpianadahy, mitaria lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Isika efa mbola mitohy amin'le teo ihany zany mahafitsy hoe le fifankatiavana io ny mpirahalahy, ny mpianadahy matetika moa zany atao hoe vitsy. Rehefa tena miditra ny mpirahalahy na mpianadahy miara-taizana ao an-trano zany vitsy ny hoe tena hoe miady ireo fa mifamela heloka de miaraka eo ihany satria miara-misakafo eo ihany de miara-matory eo ihany matetika. Fa ny hoe ilay tsy mifandevy maty de matetika rehefa miditra ny vinanto na hoe le olona anankiray zany manome saina hafa. Zay zany mila tandremana koa. Ny ao amin'ny raha ny mpirahalahy sy mpirahavavy fotsiny mpirahalahy sy mpirahavavy fotsiny zay tsy azafady raha ny mpirahalahy sy mpirahavavy fotsiny dia tsy misy vitsy mihitsy zany hoe misy ady na hoe misy tsy fanarahana zany. Fa rehefa miditra ny hafa de eo no mahatonga an'le hoe tsy mifandevy maty ary io zany matetika momba ny lova na ohatran'izany matetika. Ka aoka tsika hifankatia tahaka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy zay le taizana ao an-tokantrano no tiany lazaina eto. Miara-taizana ao amin'ny ray aman-dreniny eo de mitaria lalana hozy izy amin'ny fifanomezam-boninahitra, zany hoe tena hoe mifanaja amin'ny zavatra atao miaraka zany. 1 amin'ny anaran'i Jesosy, mahazo toa fahaza-mahalaina ary aoka hafanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Fa zany tenin'Andriamanitra koa zany raha mahalain-daina ianao amin'izao fotoana tsy de mazoto loatra amin'ny fanompoana ny tompo de tonga ny teny androany mahazo toa fahaza-mahalaina, ibebao zany fa tsy tsara ihany koa zany ny fahalainana, ny tsy fahazotoana amin'ny fanompoana ny tompo indraindray reraka. Aiza ihany ary zany le Jesosy toa mbola tsy tonga ihany foana le Jesosy toriany zareo. Ho avy Jesosy nefa mbola tsy tonga foana fa mila mazoto hatramin'ny farany tsika fa zay maharitra hatramin'ny farany zany ny tenin'Andriamanitra, zany no vonjena. Manaraka eto tonga de tenenina izy 12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mifalia amin'ny fanantenana. Mila mifaly tsika amin'ny fanantenana. Fanantenana zany zavatra tsy hita amin'izao fotoana izao fa fanantenana de ny tanjontsika zany eo amin'ny tompony an-danitra any dia aoka tsika hifaly amin'izany de ny zavatra iainantsika ety hoe miareta amin'ny fahoriana. Ao anatin'ny fahoriana tsika dia mila miaritra an'izany fa manantena ny fanantenana zany amin'ny fifaliana dia mahareta amin'ny fivavahana. Eo no tena fakam-panahy be dia be. Amin'ny fivavahana tena ny tompo zany miantso hivavaka, mivavaha, mivavaka, mivavaka, mivavaka. Misy inona moa ny filazana azy? Slogan izy amin'ny teny frantsay fa ohatran'ny hoe ohatran'ny hoe teny faneva ataon'le fiaraha-mivavaka zany
dia tonga dia soratany ngeza be eo amin'ny na atao banderole moa zany na soratany eo amin'ny varavarana hoe vavaka, vavaka, vavaka. Dikan'izany rehefa mahita an'io ianao zany dia izay tonga dia hitanao ao an-tsainao hoe hivavaka ny andeha ato amin'ity toerana ity. Be da be ny teny, be da be azo soratana fa n'azy tonga dia niteny mihitsy izy hoe vavaka, vavaka, vavaka. Ka mila maharitra amin'izany fivavahana izany satria izay teny nampitondrain'i Paoly mihitsy zany ho an'ny Romana satria mila hivavaka mandrakariva antsika hozy izy ka tsy ho reraka. Andiny fahatelo amby folo amin'ny Jesosy manampy ny olona masina arak'izay ilainy, mahazo toa mampiatrahany vahiny. Eto zany dia rehefa tena ny olo-masina eto tsy le olona le hoe masina hoe maty dia hoe masina ary ny olona koa indraindray ny olona masina dia ny olona tena fantatrao mihitsy hoe ao amin'ny Tompo. Ny olona ao amin'ny Tompo izay fantatrao hoe resy lahatra miara-mivavaka aminao zany dia azonao heverinao amin'ny fahamasinana. Fa mahazo toa koa mampiatrahany vahiny. Eto zany aza gaga ianao fa rehefa ao amin'ny Tompo eo dia tonga be da be ny vahiny ary ho avy. Dia efa miomana isika izany fa aza mahalaina mihitsy, azo toerana fanohitra an'izany zany aza mahalaina rehefa tonga ny vahiny. Aza mahalaina mandray vahiny zany misy amin'izao fotoana izao noho ny fahasarotana, fahasahiranana, fahantrana amintsika dia tsisy intsony ny olona tsy te handray vahiny intsony ny olona satria na ny sakafo omena ary tsisy ary matahotra ny ho lany. Ka izany ampianarin'ny Tompo amintsika aza manany ampitso fa mahazo toa mampiatrahany vahiny. Andiny fahaefatra amby folo amin'ny Jesosy misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozona. Eto dia efa nisy fanazavana elaela tao amin'ny fiaraha-mivavaka. Eo koa zany dia sarotrarotra olona manenjika anao izao dia le olona manenjika indray no hisaoranao. Fa ny toerantsika matetika dia mitsoaka fa rehefa tonga ao ambadika ao dia manozona. Fa ny tena tian'ny Tompo atao ary misaora hozy izy fa aza manozona. Ka izany toetra izany zany izay ilay fanavaozana ny saina. Hitantsika fa zavatra tsy mifanaraka amin'izao tontolo izao zany ny amin'ny ety amin'izao tontolo izao, fanao an'izao tontolo izao rehefa misy manenjika dia tena hoe hitadiavana matanjaka noho iny hanoherana azy na ianao koa mitady hevitra ahoana ny hanoherana azy fa eto dia sainy misaotra fa aza manozona. Jesosy any amin'ny Matthieu toko fahadimy sy toko fahaenina dia mampianatra be da be mihitsy tamin'izy nampianatra teo an-tendrombohitra ny amin'ny fanetretena sy ny famelan-keloka sy ny fialana amin'ny tsy fahatanterahana eo anatrehan'ny Tompo zany. Izany koa fampianarana amin'ny fanavaozana ny saina koa zany amin'izay Matthieu toko fahadimy izay fa eto Paoly no nandray an'izy indray. Andiny fahadimy amby folo amin'ny Jesosy miarahaba mifaly amin'izay mifaly ary miarahaba mitomany amin'izay mitomany. Io zany dia midika izany fa tena hoe miditra ao amin'ny fiarahamonintsika dia mampahery dikan'izany le mijoro le miara-mifaly amin'izay mifaly sy miara-mitomany amin'izay mitomany. Eo koa manko indraindray ohatran'ny hoe havadiky ny olona miara-mifaly mifaly zalahy dia mampakatra toaka na ohatran'izany dia tena izany ny tenin'Andriamanitra miara-mifaly e. Dia iny koa ianao fa hisoso toaka hiaraka aminy, izay ny tenin'ny Tompo. Na hoe mitomany le olona resy dia mitangoloka eo dia ianao koa zany resy eo koa. Fa miaraka eo ianao dia mijoro ianao. Mijoro miteny ny tenin'Andriamanitra mampahery an'ilay olona, mitondra fampaherezana koa raha misy fifaliana ao dia mijoro ianao raha misy fahoriana ao dia ianao koa mijoro fa tsy hoe ianao no miaraka resy miaraka aminy ao na ianao no miaraka migoka amin'ny toaka miaraka amin'izareo. Fa miaraka eo ianao fa mila mampiseho ny voninahitran'Andriamanitra zany izay entinao. Andiny fahaenina amby folo amin'ny Jesosy miraisa saina aza mihevitra izay hiavonavonana vaoka mba ho zatra ny fanetretena anareo. Aza mihevitra ny tenanareo ho endry. Io zany izy dikan'izay miraisa saina tokony hiombona foana. Tsy mitovy foana ny fisainantsika samy manana ny fisainany fa miezaka hitovy saina. Mitovy saina zany dia mitovy fijery amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny tanjona amin'ny fanarahana ny Tompo. Dia mila fanetretena be zany satria raha te hametraka ny hevitrao foana ianao zany, ny hevitro foana no apetrako dia
tena hoe tsy mibetsaka ny olona tsy mitovy aminay nareo fa tsy miray saina. Fa mila ohatra hoe aoka ozy izy ho zatra ny fanetretena ianareo. Mila maneritry-tena mihitsy zany amin'ny firaisan-tsaina io matetika. Aza mihevitra ny tenanareo endy, mbola manamafy an'ilay izy fa tokony haneritry-tenantsika. Ny fahendrena teto nisy fotoana haiko nefa teto amin'ny vatana fa ao amin'ny fiaraha-mivavaka tena niteny mihitsy tenin'Andriamanitra ao amin'ny any amin'ny ohabolana any amin'ny momba ny fahendrena. Hoe tena hoe angatao mihitsy ny fahendrena. Ary le fahendrena dia zay foana izy hoe ny fanahy masina no mitondra ny fahendrena, manolo-tsaina, manome antsika fahendrena ihany koa. De angatao ny fanahy masina zany fa aza mihevitra ny tenantsika ho endry. Zany hoe raha mihevitra ny tenantsika ho endry tsika de efa tsy ny fanahy masina intsony ny ao amintsika fa ny fahalalantsika na ny fahaizantsika matetika. 170 aminaran-Jiosy aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza miezaha hanao zay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra. Samy hafa reo zany fa zay ilay izy. Raha manao ratsy ianao na amin'iza na amin'iza, tsy mifidy zany hoe olona ratsy ty na olona tsara, olona ambony na olona ambany, dia tsy mila hifonana. Zay hifona manko tsika avy eo zany hibebaka. Ka raha mamaly ratsy ny hafa ianao zany na amin'iza na amin'iza de hibebao angatao ny tompo hamindra fo aminao de hiala amin'izany. Miezaha hanao zay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra. Tokony mendrika isika, hitan'ny olona mihitsy zany ny famendrentsika amin'ny ataontsika rehetra. Miezaka isika. Ny olona mety tsara, mety hafa ny fijeriny fa rehefa miezaka ianao amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, ny tompony mahita. Fa raha tsy miezaka isika fa mandeha fotsiny amin'ny saintsika fotsiny zany tsy miezaka amin'ny fanarahana ny tenan'Andriamanitra, indrindra moa zany tena tiany teny eto hoe mahamendrika eo mason'ny olona, dia hibebahantsika koa zany. Eto moa zany tena tanjona de hibebaka isika de alao raha ao anatin'izany ny tsirairay avy ao anatin'izany ianao zany dia hibebao fa ny tompo moa hamindra fo de hanafaka antsika amin'izany rehetra izany. 170 aminaran-Jiosy. Raha azo atao ka miankina aminareo de ataovy izay havananareo amin'ny olona rehetra. Eto mitohy amin'ilay fanetretena teo ihany. Raha miankina aminao zany ilay izy, le olona mety efa tsy te hihavana aminao dia ny tompony mahita an'izany fa raha avy aminao dia atao foana izay havanana amin'ny olona rehetra. Mbola ao anatin'izany ny fanetretena dia angatao mihitsy ny tompo hanome fo manetri-tena sy fisainana zay le fanavaozana saina. Tsy mora io samy tsy te hanao an'izany ny rehetrarehetra fa rehefa tena miasa aminao ny tompo de gaga ianao fa ovainy ny saintsika. Tena vaoziny fanahy masina ary dioviny tokoa. 170 aminaran-Jiosy. Ny mahalala aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Zay zany averiny eto zany mbola aza mamaly ratsy hozy izy. Aoka tsika tsy hamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana arak'ilay teny teo. Rehefa tezitra isika dia tena mahavita mamaly ratsy foana. Fa esorina ny fahatezerana io, tena esorina voalohany fa voasoratra hoe aminaran-Jiosy amin'ny fahamaliana izao no hamaly hoy ny tompo. Raha manginy tsika de izy mamaly. Mila mino an'izany tsika fa ny famalian'Andriamanitra dia tsy takatry ny saintsika fa raha tsika no miezaka mamaly foana dia hozy ny tompo hoe ataovy ary. Fa rehefa izy mamaly dia ho gaga ianao fa tsy araky ny ampoizinao ny hamaliany zany ny amin'ny olona izay manao ratsy anao. 120 aminaran-Jiosy. Fa raha noana ny fahavalonao de omeo hanina izy, raha mangetaheta izy de omeo sotrony, fa ny fanaovanao izany dia hanambatra vainafo eo an-dohany. Zay zany ny atao ary misy fahavalo mihitsy ary zany eo dia ianao indray mbola manome sakafo, manome rano azy, fa ny fanaovanao izany hozy izy dia hanambatra vainafo eo an-dohany. Fanazavana nomeny fanahy masina an'io de zay mihitsy hoe ny vainafo reny charbon reny zany na kitay de mirehatra tena efa lasa vainafo dia apetraka eo ambonin'ny lohany.
lohan'ny olona zany na ao anaty vilany vy io na tena atao mivantana fotsiny am'izao dia ho may ny lohan'le olona, ho may. Raha atao anaty zavatra azo tehirizina ilay izy dia ho afana. Zany hoe tena hoe mangotrakotraka mihitsy zany ao anatin'ny lohany ao ao anatin'ny atidoha, zany hoe tsy mandry ny sain'le olona zany no tiany lazaina eto. Tsy mandry ny sainy fa tena mieritreritra izy hoe inona ty ataoko, inona no nataoko za ty ratsy no nataoko nefa ty le olona ty mbola manome hanina anahy ihany mbola manome zavatra hosotroako. Zay mihitsy ny antony mpanompon'Andriamanitra. Tsika zay zany le maneritsy tena de na heverinao fa mpakalanao le olona manenjika de ny tenenitsika foana de hoe raisy Jesosy fa izy ny tsara. Zay le sakafo sy rano sotroina. Jesosy no sakafo azontsika omena foana. Mety tsy manana sakafo omena an'le olona ianao fa Jesosy no mofonaina. Izy mihitsy ny teny an'zany ary ny rany le rano fisotro koa. De io zany Jesosy no omenao an'le olona hohaniny sy hosotroiny fa mametraka vainafy eo an-dohany ianao am'zay dia hieritreritra izy. Ny tanjona dia ny iverenany am'Tompo. Iverina am' Jesosy le olona dia hita hoe ay ty tena ty le Jesosy le nitenenin'le mpanompon'Andriamanitra na le namana zay nenjehako teo. Andiny faha 1 farany zany amin'anaran'i Jesosy hoe aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseho am'soa ny ratsy. Zany hoe misy ratsy mipoitra zany fa aza mety, dikan'izany hoe tena mandidy mihitsy aza mety ho resy ny ratsy. Misy ratsy eo fa aza mety ho resy ny ratsy. Raha mety ho resy ny ratsy ianao dia efa resy rahateo ianao zany. Fa ny atao am'lisy ozy izy dia reseho am'soa ny ratsy. Ny soa de averina foana. Zay zany ho fantatsika tsara fa ny zavatra tena soa sy tsara dia Jesosy Kristy. Reseho am'soa ny ratsy, torio Jesosy, ambarao fa Jesosy de fitiavana, Jesosy ny tena tsara, mangatahany raha an' Jesosy ianao de ho dioviny ary rehefa voavela heloka de angatao ny fanahy masina fa ho hiova ny fisainantsika, hiavao tokoa ny fisainantsika. Zay ny tenin'Andriamanitra ibebahantsika. Raha ao anatin'izany teny rehetrarehetra zany ianao mety tsy voateny na tsy voazava fa ny Tompo no miasa ao am'fontsika amin'ny fanahintsika dia aoka tsika hibebaka hitondra ny tenantsika eo anatrehan'ny Tompo. Andohalika tsika rehetra hibebaka hifono amin'ny Tompo raha tsy tanteraka zany ary hangataka ny rahan'i Jesosy mba hanavao ny saintsika sy ny fontsika ary ny fanahintsika. Vavaka tsika Tompo. Ry Andriamanitra iray io, i Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, niteny taminay indray ianao averinao zany mba hitoetra tsara ao am-ponay fa tianao hanavao ny fanoloran-teny zay, hanavao ny sainay handray anao Tompo. Eny Tompo zany no fanatitra velona ankasitrahanao sitaponao Andriamanitra ary zany ny fahatanterahana, zany no tanteraka sy marina hozy ianao. Ka de misaotra anao zany ampiteny mampianatra anay foana hiverina aminao. Eny Tompo raha miditra maheno ny teny antsipiriana zay dia mahatsapa fa tsisy mendrika na dia iray ary tsisy tanteraka fa miala tamin'ny lalanao tokoa. Lalana mahitsy ny lalanao Tompo, lalana tsara fa zay de nandeha tamin'ny lalana mivilivily, mibiloka, meloka. Lalana meloka zany no arahanay ka dia androany Jesosy miverina aminao zay mba te hahitsy amin'ny lalanao. Lalanao hozy ianao tena tery, malalaka ny mandeha mankeny am'zao tontolo zao any amin'ny fahaverezana, fa mandeha any amin'ny famonjena, fanavotana dia tery satria tsy taka ny fanaon'izao tontolo zao, tsy taka ny fanaon'izao tontolo zao Tompo manome fankahalana, manohitra, mitondra ady fa tianao zay hanetsi tena, tianao zay hitady anao amin'ny fonay rehetra mba ho mendrika anao Jesosy. Ndreto zay Tompo manery tena ary indrindra entinay aminao ny tenanay mba teny ho fanatitra velona. Zay tokoa no tempolon'ny fanahy masina, tempolonao tianao zay Jesosy hamirapiratra, tianao zay hiseho ny voninahitra ao amin'ny tenanay, amin'ny fiainanay ka dia fona aminao amin'ny tsy fantanterahana rehetra. Entiko aminao ny masoko, ny masonay tsirairay avy
izay mijery izao tontolo izao, mijery ny faharatsiana rehetra, mitondra ny fisainanay sy ny fijerinay tsy araka ny sitraponao aho. Eny Tompo, mba variana mijery an'izao tontolo izao aho sy ny filàny tokoa. Ka dia mifono aminao aho, diovy amin'ny ranao soa ny masoko, ny masonay tsirairay avy mba hitanao rery ihany, hitanao Jesosy teo amin'ny hazofijaliana, ny solovoana, mitondra ny fahotanay Jesosy ary ny ranao soa. Tena nadio ny fijerinay manomboka izao, ny zavatra henonay koa Jesosy. Eny lafa mihaino ary zay mihaino ny teninao zay androany dia betsaka tokoa no tsy araka ny sitraponao ny amin'ny fiainanay ny zavatra henonay koa. Zay ety amin'izao tontolo izao. Mifono aminao raha tsy manaiky izay indraindray, efa maheno ny teninao foana. Ny teninao izay mampianatra anay, mananatra anay mba handeha amin'ny fahatsaranao nefa dia tsy mihaino izay, variana manampy-tsofina ary ka dia mifono aminao Jesosy, mifono aminao ny amin'ny sofinay izay tapenana, izay tsy mihaino ny teninao Jesosy. Tonga aminay foana ny teninao nefa izay dia tsy mihaino, fa variana mihaino izao tontolo izao ka dia mifono aminao, diovy ny sofinay, sokafo ny fonay Jesosy. Eny araka ny teny Tompo, araka ny hira teo mba ho fanatrehanao, mba hanatrika anay tokoa ianao, mba tsy ho very maina ny fanarahanay anao Jesosy, fa ho henonay, henon'ny teninao, henon'ny sitraponao zay Jesosy hantanteraka ny lalanao manomboka izao. Sao amin'ny ranao soa ny sofinay, ny fijerinay, ny masonay, entina aminao koa ny vavanay, ny molotra, ny lela indrindra indrindra izay miteniteny foana. Eny Tompo, maika tokoa izay amin'ny fanomezonana rehefa tonga ny fanenjehana, rehefa tonga ny fanaratsiana dia maika izay Jesosy miteny ratsy. Eny Jesosy, tsy maharaka ny sitraponao izany ary indrindra monomonina, eny mora kivy ary. Ka dia mifono aminao ny amin'ny fiteninay, ny amin'ny zavatra navoaka ny vava, ny amin'ny molotray, ny lelanay mibedibedy foana. Dia diovy amin'ny ranao soa koa Jesosy, esory dia tsy anao rehetra manomboka izao, esory Jesosy, avao izay, avao Jesosy ny tenanay manontolo, mba tsy ho izay izao Jesosy no hiditra any amin'ny elo, fa te hiaona aminao any amin'ny fanjakanao izay Tompo, ka diovy tanteraka mba hadio hilaza ny filazantsara tokoa. Filazana tsara no ambaranay ny amin'ny vavanay, ny amin'ny lelanay sy ny molotray. Saotra Tompo satria ny ranao dia manadio entina aminao ny tanana, ny tongotray, ny tananay izay mandraindray foana, manaonao foana koa. Eny Tompo, maika mamaly, ianao ny famaliana, anao ny famaliana nefa izay matetika izay mamaly mikapoka amin'ny endrika famaliana ny tananay dia maika mandray ny zavatra tsy araka ny sitraponao amin'ny famaliana, amin'ny zavatra maro. Maika mamaly koa izay Jesosy amin'ny zavatra tsy araka ny sitraponao ka dia diovy, diovy amin'ny ranao soa, sasao hafa-keloka dia mangataka anao Jesosy ny amin'ny tongotray araka ilay teny teo fa tery ny lalana mankany aminao, ampianary izay handeha amin'ny lalanao Jesosy. Hidia tongotrao Jesosy, izany no arahanay satria ianao dia mitari-dalana. Ny lalanao Jesosy dia mahitsy, lalanao dia tsara mazava, lalana mazava miaraka aminao fa izay matetika dia mandeha amin'ny maizina. Ny tongotray dia mitondra anay any amin'ny fahamaizidana, mitondra anay any amin'ny fahaverezana. Dia mifono aminao, diovy ny tongotray dia nandeha tsy araka ny sitraponao sasao amin'ny ranao soa koa ny tongotray Jesosy, ny tenanay manontolo ka dia avao izay Jesosy, hiova ny fisainanay, ny fijerinay, ny toe-po-toe-panahy. Izany indrindra no hisotroana ny ranao Jesosy, ny ranao no tena fisotro, ny ranao dia manadio, manova ny fo, ny ranao no tena hikoriana ao anatin'ny fonay ka hanala izay tsy anao rehetra, mitondra fahatezerana, mitondra fiavonavonana, mitondra fialonana, fankahalana. Diovina amin'ny ranao Jesosy, misotro ny ranao Jesosy, aoka ny ranao no hanadio ao anatiko, hanadio ny foko, hikoriana amin'ny tenako manontolo ka dia mandoro, mandoro izay tsy anao rehetra ihany koa. Dorana amin'ny ran'i Jesosy ny asan'ny Satana, ny asan'ny devoly rehetra, mitondra lolo-po, mitondra alahelo, mitondra sain-dratsy rehetra dia dorana amin'ny ran'i Jesosy ary indrindra ny endrika aretina ihany koa, ny aretina, ny valana aretina, ny tsimoka aretina amin'ny vatako, amin'ny tenanay, amin'ny taova dia dorana amin'ny ranao Jesosy
Ka dia avao zay Jesosy tsy amin'ny saina ihany fa mivatana koa ny fanahinay teo havaozonao ka dia misaotra Jesosy ny amin'ny fanadivanao, fanavaozanao anay mino zay, mino Jesosy fa havaozona indray ka dia olom-baovao tokoa. Efa lasa ny zavatra rehetra hozy ianao dia vaovao zay miaraka aminao raha ny zanaka hanafaka anareo dia ho afaka tokoa nareo dia misaotra indrindra ny amin'ny fanafahanao, misaotra amin'ny rahanao Jesosy miasa ka dia hitsangana izay Jesosy ho sahy manomboka izao handroaka koa ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly dia mampiherikerika anay tsy ahafahanay mandroso amin'ny fanomponanao dia hitsangana handroaka raisinay fahefana sy ny hery ka dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy Nazareta androahana ny asan'ny satana rehetra, ny asan'ny satana sy ny devoly roahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny devolin'ny Losifera, devolin'ny Belzeboba, roahako amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka ny amin'ny rehetra hafa, devolin'ny fanakorontanana rehetra, ny menarana ela, ny menarana tranainy, tapatapahana ny lohan'ny menarana, ny lohan'ny drakona, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy, afatoka amin'ny anaran'i Jesosy, atsipana an-davaky ny elo, atsipana amin'ny rehetra hafa, roahana ny asan'ny maizina, ny asan'ny satana rehetra, devolin'ny famisaviana, manakorotana ny fo, manakorotana ny saina, devolin'ny zazavavin-drano, ny kalanoa, mampiherikerika devolin'ny fanakorontanana rehetra, ny fampisarahana, idiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny endrika fampisarahana, ny endrika fanakorontanana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy fa hanafariana rehetra afo ny satana sy ny devoly, tena ketsy hanam-pahefana nareo satana, devoly mitondra loza, ny endrika loza, ny endrika accident, ny endrika fanakanana fisehoan'ny voninahitran'Andriamanitra, roahana sy didina amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny tenako, amin'ny ankonako, amin'ny vady aman-janaka, amin'ny mpanompony tsirairay avy amin'izao asa fanompony izao dia efa resinareo satana, miala ny hafaliana rehetra afo, ny asan'ny satana sy ny devoly, inona endrika tsy hisehoan'ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny fiainako, amin'ny fiainanay tsirairay avy dia didina amin'ny anaran'i Jesosy ny aloko ny fahafatesana, ny devolin'ny fahafatesana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka nareo satana, miala tsy hanaketsy hanam-pahefana amin'ny tenanay, amin'ny fiainanay, amin'ny mpanomponao tsirairay avy inona fahafatesana ara-panahy, fahafatesana ara-batana, mivoaka ny hafaliana rehetra afo, devolin'ny fahalainana, fahalainana, devolin'ny fakamoana, devolin'ny fakamoana, fahalainana, tsy faharetana rehetra, tsy faharetana, didina amin'ny anaran'i Jesosy fa ny hafaliana rehetra afo ny asan'ny satana sy ny devoly tsy hanaketsy hanam-pahefana nareo satana fa ny hafaliana rehetra afo ny saza anareo rahan'i Jesosy no handrakotra ny rahan'i Jesosy ny tahiry ny tsirairay avy, rahan'i Jesosy handrakotra ny tenanay, ny fiainanay, ny ataonay rehetra, amin'ny asan'Andriamanitra rehetra, efa roahana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny hafaliana rehetra afo ny satana sy ny devoly tsy hanaketsy hanam-pahefana, efa resy nareo satana, efa resy, resy amin'ny anaran'i Jesosy any hafaliana rehetra afo fa ny rahan'i Jesosy mandrakotra, ny rahan'i Jesosy mitahiry, ny rahan'i Jesosy manavitra sy momba anay manomboka izao, rahan'i Jesosy mandresy izay Jesosy miaraka aminao, mandresy miaraka aminao Jesosy, rahan'i Jesosy mitahiry, ny rahan'i Jesosy momba, alefahinao masina koa hiaraka aminay Jesosy misaotra amin'ny famindrampò, misaotra amin'ny fanadiovana, misaotra amin'ny fanavaozana izay ataonao Tompo dia misaotra indrindra miasa, tsisy mahasakana rehefa ianao no miasa ka dia tehirizo izay Jesosy, tehirizo ambany elatrao ary ilay ranao soa no angatahanay handrotraka, hirotsaka sy handrakotra ny fiainanay manontolo, ny fanahinay, ny tenanay dia misaotra amin'ny fiasanao, misaotra amin'ny fanavotana, misaotra amin'ny famelan-keloka. Amen. Herinandro alina isika hangataka ny fanahy masina, angatao ny fanahy masina fa nandroaka ny asan'ny maizina ianao, ny asan'ny devoly fa mibebaka anao teo anatrehan'ny Tompo dia minoho fa voavelan'ny elo koa arak'ilay teny amin'izay fa raha tena mibebaka ianao dia tanteraka amintsika izany teny izany voavelan'ny elo koa amin'izao sisa izao izy ny Tompo aza manota intsony. Misaotra Jesosy satria ianao mamela heloka, mamindra fo ka dia reto izay Tompo mangataka ny fainao masina, fanahy masina midina ameno anay, ameno anay indray, ameno fo amampanahy anay ny tenanay manontolo, fanahy masina fienoy ianao izay, fienoy ianao izay Tompo, fienoy ianao izay ka ianao no tena ameno fo amampanahy anay, ameno sainay, ameno anay Tompo ilay fanahy mananatra, ilay fanahy manolo-tsaina, ilay fanahy mpanazava, ianao ilay mpanazava manazava anay tari-dalana, tari-dalana ilay mpisolo vava, ilay fanahy marina, ilay fanahy fahamarinana, ilay fanahy fahamasinana,
Enoy anao zay, mila anao zay fanahy masina, anjaka aminay fanahy masina. Toera aminay foana araky ny teninao fa eo aminay ianao eo aminareo mandrakariva ary ao anatinareo. Ka dia aoka ianao hameno ho hitanay, ho hitan'ny olona tokoa ny fahasoavanao, ny fahamendrehanao ilay fanahy masina ety aminay amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika, amin'ny fanao rehetra. Dia ilay fahamendrehanao tokoa no hitan'ny olona, ilay fanahy masina hameno, handrakotra, ilay fanahy mitary-dalana, ilay fanahy mikarakara anay. Ianao fanahy masina ho aminay mandrakariva ka dia aoka hiseho ny voninahitra ao aok'izay hiavao tokoa manomboka izao eny Tompo, ny sainay, ny fihetsikay, ny fanaonay rehetra dia ho feno fanavaozana, fihavaozana dia misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina fa ianao tokoa no miasa ary tsisy mahasakana fa ianao manana fomba sy ny fahefanao dia voninahitra ho anao Tompo. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Misaotra, miasa sy mamaly vavaka. Aleloia. Amen. 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 Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana tanteraka androany dia minofa ny Tompo hamindra fo aminao efa nanafaka anao izy ary fa mibebaka tanteraka isika ary ilay fanahy masina ho amintsika hitady-dalana, hitondra fanavaozana, ny saina, ny fo, fanahintsika ny tenantsika manontolo. Mahireza Tompo dia meka ny mama Felisiany toy ny fotoana izay zany dia manao velomanao sady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia. Amen. Amen. Aleloia, aleloia. Misaotra ny Tompo dia misaotra Konsekerika ny amin'ny fahabebana tamin'ny fiandohana teo. Dia mbola faly miaraba anareo eran-tany aho aminaran'i Jesosy. Misaotra ny Tompony amin'ny fotoana izay mbola ahafahantsika miaona. Nareo mahita anay izay tsy mahita anareo. Mbola ahafahantsika miaona eto izany ahafahantsika hibebaka, ahafahantsika hiheno koa ny ten'Andriamanitra. Saorantsika ny Tompo izany satria ny ampitso tsy fantatsika ny ampitso. Miazakazaka ny andro sy ny volana, tampoka foana zavatra miseho eran-tany hitanareo dia tsy fantatra hoe mandra-pahaoviny isika no eto fa isaorana ny Tompo aloha ny amin'ny fahafahantsika izay mbola mandray ny ten'Andriamanitra sy miaona toy izao. Alohan'ny andraisantsika ny ten'Andriamanitra dia hivavaka aloha isika ampahery ahy dia ampahery anareo koa andraisantsika ny tenin'ny Tompo. Hidiran'ny fanahy masina antsehatra mihitsy hiasa amin'ny ten'Andriamanitra izay omeny antsika izany. Era hivavaka isika Tompo. Jesosy mbola mamerina ny vavaka aminao izay Jesosy malala, mankasitraka feno Tompony amin'izay rehetra efa vita teo ary ny mbola ho avy koa Jesosy ny amin'ny teninao Jesosy. Mangataka aminao Tompo malala ho aoka ianao hanendry ny lelako, aoka ianao fanahy masina ny asamiko satria fitaovana kely sy bitika ihany aho. Aoka ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra no ampahafantatra anay izay tokony ataonay. Amboary izay fanahy masina ka izay sitrako ianao ka ho voateny fanahy masina. Aoka koa ianao hikasika ny olonao tsirairay avy hiova ankatoanao ny amin'ny fahalehibiazanao sy amin'ny fitiavanao. Ka mitenena fanahy masina ho famianonao izahay satria fahasambaranay tokoa no mahazo teny avy aminao izay tianao ambara aminay zanakao. Amboary ny fonay, amboary ny fanahinay mba tena andeha araka anao tokoa izay fanahy masina satria ianao ilay fanahy masina tsy tia ratsy ianao, tsy tia loto ianao fa tianao izay ankatoanao ary andeha mihitsy anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Ny voninahitra dia ho anao irery ihany Jesosy ka misandrata ianao ilay Tompo be fity, ianao irery ihany ilay tokana tokony ho topoina ary ianao irery ihany koa ny hafaran'izao rehetra izao ary koa ny fiandohan'izao rehetra izao. Ka misaotra iray malala aleluia, amen. Amen. Ny teny izay nomeny fanahy masina antsika zany anio dia ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 2:20. Io teny io dia manambara momba ny amin'ny anjely. Aleloia. Tsy haiko fa efa indroa angamba izay no nisy tenin'Andriamanitra momba ny amin'ny anjely. Efa nisy fotoana teto
momba ny amin'ny hoe Cornelio. Dia anio momba ny amin'ny anjely ihany koa, ny asan'ny anjely tena mahafaly ny fo mihitsy no mamaky ny tantara. Aingany ianao azoto mamaky ten'Andriamanitra satria tena ampaherenao ilay izy, ampaherenao. Ny asan'ny anjely, miaro antsika ny anjely ary koa tamin'ny ihany keo tamin'ny fibebahana koa mbola nisy ihany koa zany ny amin'ny teny hoe momba ny amin'ny koa anjely izany. Voninahitra ho an'i Jesosy, tsara be Jesosy tsara ny tompontsika. Asan'ny apôstôly toko 12. Izany no raisintsika zany. Fa tsy ho vakiantsika manontolo zany izy io fa vakiantsika ny 1 ka hatramin'ny 7 dia misy ihany koa zany verset ho raisiko zany après rehefa eo am-pamakiana eo zany isika, dia misy ihany ho raisiko eny amin'ny 1:20 sotr'izany iny ho raisiko rehefa eo am-pamakiana eo zany rehefa eo amin'ny fanazavana ny teny. Ho vakiantsika ny ten'Andriamanitra, asan'ny apôstôly toko 12, 1 ka hatramin'ny 7. Dia manasanao tena hiaino tsara tonga dia amin'izay mazavazava aminao sady ilay tiany ten'Andriamanitra ambara. Amen. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra eto amin'ny baiboliko asan'ny apôstôly toko 12 dia avaky toy izao anaran'i Jesosy Tompo hoe: ny namonoana ani Jakoba sy ny nampidirana ani Petera tao an-dranomaizina. Tamin'izany andro izany dia nanatsotra ny tanany hampahory ny sasany tamin'ny fiangonana Heroda mpanjaka. Novonoiny tamin'ny sabatra i Jakoba rahalahin'i Jaona. Rehefa hitany fa sitraky ny jiosy izany dia niroso hisambotra ny Petera koa izy. Efa antomotra ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'izay. Rehefa nosamborina izy dia nataony tao an-tranomaizina ka natolony ambenana antoko miaramila 4 izay misy miaramila 4 avy. Nikasa amoaka azy ho eo amin'ny vahoaka mantsy izy rehefa afaka ny Pasika. Dia nambenana tao an-tranomaizina i Petera ary ny fiangonana dia nahery nangataka ho azy tamin'Andriamanitra. No ny efa amoaka azy Heroda dia natory teo anelanelan'ny miaramila 2 lahy i Petera tamin'iny alina iny, sady voafatotra tamin'ny gadra 2 ary nisy mpiambina teo ambaravarana niambina ny tranomaizina. Ary indro nisy anjelin'ny Tompo tonga teo sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano ka nanohina nitehezan'i Petera ilay anjely ka namoa azy ka niteny hoe: mitsangana aingana, dia niala tamin'ny tanany ny gadra. Hoy koa ilay anjely taminy: misikina ary fehezo ny kapanao. Dia nataony izany ary hoy koa izy: anaovy ny akanjonao ivelany ka manaraha ahy. Dia nivoaka nanaraka ilay anjely izy ary tsy fantany ho tena nisy marina ny nataony ny anjely. No heveriny fa fahitana no hitany. Rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay mahaso ny lalana ho any an-tanàna ary nivoa ho azy io mba andehanany. No ny tafavoaka izy ireo dia nandroso tamin'ny lalana iray ary niaraka tamin'izay dia nandao azy ilay anjely. Rehefa natsiaro tena i Petera dia hoy izy: fantatro marina tokoa ankehitriny fa ny Tompo no naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin'ny tanan'i Heroda sy izay rehetra nandrasany jiosy. Rehefa nahazo an-tsaina izany izy dia nakany amin'ny tranon'i Maria reniny Jaona izay antsoina koa hoe Marka, ary nisy olona maro vory tao nivavaka. Ary raha nandondona ny vavahady Petera dia nisy mpanompo vavy antsoina hoe Roda nakeo mba hiaino. Rehefa nahalala ny feon'i Petera izy dia tsy namoha ny vavahady noho ny hafaliany fa lasa niazakazaka ary niditra ka nilaza fa i Petera no mijoro ao am-bavahady. Dia hoy ny olona taminy: verisaina ianao. Nefa nanizingizina izy fa izany tokoa.
dia hoy indray ny olona anjeliny izany fa naharitra nandondona ihany i Petera, ary rehefa novoan'izy ireo izy dia hitany ka talanjona ireo, fa izy nibaiko tanana azy ireo mba hangina, dia nitantara tamin'izay namoahany tompo azy avy tao an-tranomaizina, sady hoy izy, ambarao amin'ny Jakoba sy ny rahalahy izany zavatra izany. Dia niala teo izy ka lasa nakany amin'ny toerana hafa. Rehefa nazava ny andro dia nifanaritaka be ihany ny miaramila ka niteny hoe, nakaiza i Petera? Rehefa nitady azy fantatra Herôda nefa tsy nahita, dia nadiny ny mpiambina ka nasainy novonoina, ary nidina niala tany Jodia akany Kaisaria izy, dia nijanona tany. Amen. Tsara be le tenin'Andriamanitra, tsara be. Io zany no ampahirezin'ny fanahy masina antsika zany anio. Raha ny eny tsara ianao teo dia mazava be fa misy ny anjely. Misy ny anjely. Ry havana, ny anjely dia ambara eto fa efa tsy tetsona ange Jesosy, efa lasa Jesosy. Efa lasa tany an-danitra Jesosy. Minoa amin'izay. Aza mbalisany tsy mino. Ry havana, isika indraindray dia hoe mandeha fotsiny mivavaka dia tsy manam-pinoana. Za ohatrany teo aloha. Ohatrany teo aloha tamin'ny fiangonana trano, tamin'ny mbola fiangonana hafa zany dia efa nahita fahitana hatramin'ny fahazazana seho an'ny tompo zavatra zao fa mbola tsy nanana finoana ihany. Satria ny antony dia izao, indraindray tsy fahadisoantsika le izy. Zay aloha zavatra iray aloha zay. Indraindray tsy fahadisoantsika satria raha miteny amin'ny lehibe zako tao an-trano na koa mipeta-po tamiko dia misy nome. Satria heverin'olona hoe adaladala zany. Zay le izy. Rehefa hoe aseho an'ny tompo zavatra, aza mba kivy ianao. Raha ohatra ny olona ao tokantranonao teny hoe ianao ty ohatra ny adaladala mihitsy ianao ty, zany nahazo an'izany mihitsy, tsoroko anareo zany. Satria ny olona tsy mino. Ianao mahita fahitana, maro be ny vidéo ato any aloha be any, araka ny teny zokarika teo maro ny témoignage ato. Ao anatin'ireny misy mihitsy ny amin'ny zavatra naseho tompo tamiko hatramin'izako mbola zaza, mbola tanora zany. Le izy zany Jesosy efa lasa ny an-danitra, fa ny anjely mbola miteny ny anjely ary mbola tonga mamahangy ny anjely. Aleloia. Aleloia. Minoa amin'izay. Satria raha tsy mino ianao dia tena mampalahelo ho anao. Ny antony tokony ahita mirakily ianao amin'ny fiainanao, nefa ianao tsy mino dia tsy ahita ninina ianao. Tsy ahita ninina ianao. Misy tena misy n'olona sasany mitsara mpanompon'Andriamanitra, vao misy zava-doza araka le ten'Andriamanitra fabebahana teo Andriamanitra ange hamaly. Andriamanitra mamaly an'izay manaratsy mpanompon'Andriamanitra. Mila tena mitandra zany isika. Raha ohatra ka tsy mino ianao dia mandehana mibebaka, mibebaha ianao. Fa mazava be na dia baiboly raiso ny ten'Andriamanitra vakio. Vakio. Vakiantsika le izy dia ho fantatrao mihitsy fa Jesosy teto efa lasa any an-danitra izy. Efa lasa any an-danitra Jesosy eto. Miaro antsika izy rehefa ao aminy isika. Miaro antsika ny tompo. Taona efa vakiantsika ny ten'Andriamanitra dia raisika tsikelikely andiny voalohany amin'ny asan'ny apôstôly 2:20. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany, dia midina ako arak'izay tiany fanahy masina ho raisina zany azavaina. Ny titra dia hoe ny namonoana ani Jakoba sy nampidirana ani Petera tao tany an-tranomaizina. Tamin'izany andro izany dia nanatsotra ny tanany ampahory ny sasany tamin'ny fiangonana Herôda mpanjaka. Amen. Hatreo aloha. Hitanareo? Rehefa zanak'Andriamanitra isika, rehefa mpanompon'Andriamanitra isika dia misy foana zany ny mitsangana anohitra sy anenjika. Zay le izy. Eto dia tena mihitsy hoe Herôda mpanjaka. Jerevo nanjohan'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Misy angery havana tany. Fantatsika tsara maro ny tany izay tsy ahafahan'olona mivavaka. Raha mijery tsika dia maro ny persécution ho an'olona kristianina izany. Maro be tena efa tena lasa may be dia be izy amin'izao vaninandro satria efa ho avy Jesosy.
Maro ny kristianina vonoan'ny olona. Izany hoe amin'ny tanàna mihitsy dia ilay mpitondra fanjakana mihitsy no tsy manaikiny amin'ny finoana kristianina. Misy ny finoana silamo amin'ny tany hafa, ary misy koa ny finoana koa amin'ny finoana koa sinoa. Izay fanompo-tsampy mihitsy teo amin'ny taniny, dia tsy manaiky ny olona hoe kristianina. Ry havana, mbola sambatra anie isika, mbola sambatra isika satria afaka tsika mivavaka soamantsara ao an-tanindrazantsika. Misy tany ange tsy afaka hoe hitoriantsika ten'Andriamanitra akory, na hoe eny an-tsena ve tonga dia ho samborin'ny pôlisy ianao dia entiny ahantona na vonoina. Ry havana, misy izany amin'ny tany hafa. Misy koa ny olona miafina ao an-tran'izy ireo afenina ny baiboly, satria raha ohatra ka hoe misy manondro ka tratra hoe kristianina, finoana silamo misy ohatr'izany tratra hoe kristianina, dia tena hoe vonoina mihitsy ilay olona. Ry havana, efa ohatrany tamin'ny andro nisy an'i Herôda mpanjaka isika amin'izao fa saorana ny Tompo hoe isika mbola afaka mivavaka isika. Eto izany dia teto izany ten'Andriamanitra eto amin'ny andiny voalohany dia Herôda izany nanatsotra ny tanany hampahory ny sasany tamin'ny fiangonana. Ny fiangonana eto dia fantatsika tsara fa tsy tahaka ny fiangonana trano rehetra ho hitantsika eo ambanimbany eo, fa mazava be ny ten'Andriamanitra. Ny fiangonana eto dia isika isam-batan'olona izay tena hoe ao amin'ny Jesosy izany. Jereva eto ny samboriny dia tsy any amin'ilay trano fiangonana ny samboriny Herôda, fa ilay tena ilay hoe ao amin'ny Jesosy mihitsy no samboriny dia vonoiny. Izay ilay izy. Andiny faharoa, no vonoiny tamin'ny sabatra i Jakoba rahalahin'i Jaona. Amen. Hitanareo izany? No vonoiny tamin'ny sabatra i Jakoba rahalahin'i Jaona. Eo izany fananomboka izany amin'ny famonoana an'ireo mpianatry ny Tompo izany. Vonoiny tamin'ny sabatra. Dia ny tohiny dia hoe rehefa hitany fa sitraky ny jiosy izany, dia niroso hisambotra amin'ny Petera koa izy. Efa tongotra ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'izay. Amen. Hitanareo? Eto izany dia tena hoe hitany Herôda izany fa tena hoe sitraky ny jiosy. Ny jiosy dia fantatsika tsara fa ireo izay tsy nino an' Jesosy. Efa nazavaina teto momba ny amin'ny jiosy. Afaka miaina ohatra hoe nitoroteny tany aloha tany ohatra, satria raha ohatra ka nomboka hazavaina dia manjary lava be. Toroteny na hoe fampianarana angambany izay, na hoe fampibebahana, dia misy fanambarana momba ny amin'ny jiosy. Dia ny jiosy izany dia nakasitraka ny amin'ny namonoana izany any Jakoba. Dia Herôda io ilay mila sitraka aman'olona. Mila sitraka aman'olombelona, mila mitandrina isika, mila mitandrina. Oka tsika tsy atoko olombelona, fa oka Andriamanitra no ilaintsika sitraka satria any an-danitra no hiafarantsika raha ohatra tsika mahajoro hatramin'ny farany. Ilaintsika tena hoe mijoro tsara, mijery ny lanitra. Io ilay aza mitoky amin'ny olombelona. Ny olombelona dia tsy azo atokisana, fa ny Tompo ihany no atokisana. Dia eto izany i Herôda dia faly izany. Tsapa mihitsy hoe faly izany satria nakasitraka tsinona an'ilay zavatra niseho izany ilay namonoany an Jakoba tamin'ny sabatra. Dia zavatra niseho dia niroso koa izany izy hisambotra amin'ny Petera. Hisambotra amin'ny Petera koa. Tamin'io dia efa tongotra ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Tamin'izay izany. Fantatsika tsara izany fa efa ho akaiky izany ny Paska amin'io. Efa ho akaiky ny Paska. Jereva ilay tantara eto matsapa eto fa mitovy ihany koa ny amin'ny Jesosy ilay nosamboriny izy ireo. Jereva fa mifandray mihitsy ny amin'ny Jesosy alohan'i Jesosy ilay ombona teo ambony hazofijaliana. Izy tiana ilay Paska. Jesosy ilay Paska ho antsika. Dia eto izany dia niroso hisambotra amin'ny Petera koa izy satria efa tongotra ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'izay. Andiny fahaefatra. Rehefa nosamboriny izy
dia nataony tao an-tranomaizina ka natolony ambenana toko miaramila efatra izay nisy miaramila efatra avy hatreo aloha. Hitanareo? Eto zany no ny sambotra ny Petera izy zany. Dia jerevana ilay zavatra nisy nataony tao an-tranomaizina i Petera dia natolony ambenana antoko miaramila hatreo aloha, miaramila efatra. Zany hoe antoko miaramila efatra zany hoe mitsitoko anankiefatra zany. Antoko miaramila efatra, mitsitoko efatra zany ilay antokona miaramila reo. Satria hoe antoko miaramila efatra. Olona anankiray, i Petera rery fotsiny dia antoko miaramila efatra no nasainy miambina azy. Dia nefa ny miaramila efatra antoko io dia jerevy tsara ny ten'Andriamanitra hoe izay nisy miaramila efatra avy. Firy zany miaramila niambina ny Petera? Toko anankiefatra raha ataontsika ny calcul 9 isa zany. Satria efatra roa ambin'ny folo miampy efatra 9 lahy zany niambina ny Petera. 9 nefa n'izy olona rery. Alefa sanetsaina zany. Zany hoe mazava tsara fa misy tahotra ao. Misy tahotra tao fantazy ireo ny fahalebiazan'Andriamanitra. Antokona miaramila efatra ary efatra isaky ny antoko no niambina any Petera. Izay nasainy Herôda niambenan'izy ireo zany. Nasainy Herôda zany nataon'izy ireo zany. Dia tozantsika ny ten'Andriamanitra. Nikasa hamoaka azy ho eo amin'ny vahoaka mantsy izy rehefa afaka ny Pasika. Hitanareo zany? Rehefa afaka zany no ny Pasika. Izay izy vao nikasa hamoaka ny Petera eo amin'ny vahoaka izany. Tozantsika 5 dia nambenana tao an-tranomaizina i Petera ary ny fiangonana dia nahery nangataka ho azy tamin'Andriamanitra. Amen. Eo zany le hoe mila mivavaka isika, mila mitondra mbavaka isika any mpiara-mivavaka amintsika rehefa misy olana. Izay le mifampivavay ianareo. Andriamanitra zany nihaino ny vavaka ny fiangonana. Iza moa io fiangonana io? Ho hitantsika eo rehefa avy eo rindrina ary araka teneniko teo. Ny fiangonana dia nahery nangataka ho azy tamin'Andriamanitra. Tonga tany amin'Andriamanitra ny vavaka izay nataon'izy ireo. Tonga tany amin'Andriamanitra ny vavaka nataon'izy ireo. Efa tonga tany amin'Andriamanitra ve ny vavaka ataonao? Nataonao. Izay efa lasa. Efa tonga tany amin'Andriamanitra ve ny vavaka izay ataonao rehefa mivavaka ianao na nataonao? Efa nahazo valim-bavaka ve ianao? Sa tsisy valim-bavaka mihitsy fa zavatra tsy mety foana ny amin'ny fiainanao? Sao dia misy zavatra tsy mety ao? Sao dia misy zavatra tsy mety ao? Ry havana, ny Tompo dia mamaly ary miteny ny Tompo. Mamaly antsika ny Tompo ary miteny ny Tompo. Lehibe io Andriamanitra io. Mamaly vavaka izy. Eto dia ny vavaka, ny fiangonana, nahery nangataka ho ten'Andriamanitra, nahery nangataka. Zany hoe mila hihery zany tsika mangataka ampitiavana. Tena hoe mahery mivavaka mangataka amin'ny Tompo zany ny amin'ny zavatra izay misy zany. 5 no ny efa amoaka ary Herôda dia natory teo anelanelan'ny miaramila roa lahy i Petera tamin'iny alina iny hatreo aloha. No ny efa amoaka azy zany Herôda dia iny alina iny zany alohan'ilay andro hamoahany anazy dia natory zany Petera teo anelanelana miaramila anankiroa zany, zany hoe teo ampovoany izany. Miaramila iray avy amin'ny ilany, miaramila iray avy amin'ny ilany. Ary zavatra niseho vao mifatotra tamin'ny gadra roa zany izy. Alefa sanatsaina mihitsy ilay izy. Vao mifatotra tamin'ny gadra anankiroa zany izy dia eo ampovoanina miaramila roa lahy izy zany no matory. Raha ohatra tsika ka hoe matory ambenina miaramila roa lahy, ry havana, tsy afaka mihetsika ange ianao amin'izany. Amin'izay koa mbola misy gadra koa ny tananao roa zany, misy gadra roa. Zany hoe misy gadra roa zany azafady sady voafatotra tamin'ny gadra roa, tsisy hoe soratra tanana ato. Fona amin'i Jesosy satria tsy maintsy marina ny ambara. Tsy maintsy ny marina ny ambara fona amin'ny toa satria tsy soratra hoe tanana ato.
sady voafatotra tamin'ny gadra roa. Voafatotra tamin'ny gadra roa zany i Petera teto. Sisako efa makina teny. Ary nisy mpiambina teo ambaravarana niambina ny trano maizina. Amen. Ry havana. Izy natory teo ampovoanina miaramila anankiroa. Dia izy zany dia voafatotra tamin'ny gadra roa koa izy. Voafatotra tamin'ny gadra roa ary nisy mpiambina koa teo ambaravarana zany. Varavaran'ny trano maizina zany. Ry havana. Tena hoe raha fahitana maha-olombelona antsika manofo dia tsy afaka mihitsy izy satria mpiambina roa lahy amin'ny ilany anankiroa, ilany avia ilany havanana, dia misy gadra koa mamatotra anazy voafatotra koa izy gadra roa dia nisy mpiambina koa zany teo ambaravarana niambina ny trano maizina. Dia zavatra niseho avy eo. 7. Ary indro nisy anjelin'ny tompo tonga teo sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano. Hatreo aloha. Amen. Alleluia. Alleluia. Ry havana. Indro. Ary indro nisy anjelin'ny tompo tonga teo sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano. Ry havana, trano maizina ambara eto. Lay anjely tonga teo dia nisy mazava namirapiratra tao an-trano. Ireo mpiambina, ireo mpiandry varavarana koa dia tsy nahita an'izany. Tsy nahita ilay anjely ary koa tsy nahita ilay mazava namirapiratra. Eto dia matsiaro na dia iza nanomana eto raha tsy tadidiko zavatra izay natsiaro tamin'ny tompo tonga hanao opération maizina tato an-trano. Ny vadiko natory tato amin'ny chambre. Zako tao amin'ny salle de bain. Jesosy tonga nanao opération ana. Varavarana ny sokatra makao amin'ny salle de bain. Nefa fahazavana tsisy toy izany. Ny vadiko nampatoriany tompo izany. Tsy tafafo ny vadiko. Zay koa zavatra miseho eto. Tao an-trano maizina dia maizina. Ary ny anjelin'ny tompo tonga teo ary nisy mazava namirapiratra tao an-trano. Io ilay fahazavana. Ilay anjely mihitsy no efa misy fahazavana. Satria tsika ny fahazavana zao tsika tsika koa ny mazava. Oka mba tsy ho aizina ianao fa mampalahelo hoe aizina ny tenanao. Oka tsika mirapiratra eo anatrehan'ny olona. Oka tsika azava eo anatrehan'ny olona. Satria tsika araka ny tenin'Andriamanitra dia ny anjely dia mpanompo namantsika ihany ireo. Mpanompo namantsika ihany ireo. Any amin'ny bokin'ny Apokalipsy efa nambara teto koa izany any amin'ny 2:20 dia oka ianao hamaky azy tamin'ny jaona naika andohalika nikoaka teo anatrehany dia ny teny izy hoe aza manao izao fa mpanompo namanao ihany aho. Ka isika zany dia tokony hoe azava ihany koa. Amirapiratra ihany koa tsika eo anatrehan'ny olona rehetra. Fa bebana teo nentin'ny mpanompony teo mpanopon''Andriamanitra teo dia manazava tsara mihitsy. Fa tsika tena mila koa tsika tena hoe tokony adio zany. Tokony tsika tsy hisaina ratsy intsony. Tokony tsika tena ankahala ratsy. Tokony hijoro mihitsy isika. Miala mihitsy fisaina zao tontolo izao. Ry havana, mila tsika tena hoe manadio tanteraka ny momba antsika anatiny sy ivelany ny tena sy ny fanahy. Zay tsika vao ho tahaka ny anjely any an-danitra. Tokony tsika tsy hisaina intsony zavatry ny tany. Raha izay anatin'ny sainao sy ny vatanao dia tena sambatra ianao. Ry havana, aza miantsona ity fiainana ity. Satria neka mission iny andehanantsika ity. Iraka anie tsika ety ambony tany. Misy asa ataontsika ety ambony tany. Asa. Ny anjely miasa dia tokony miasa koa tsika. Inona no andanianao fotoananao? Inona ny andaninao fotoananao? Miovato. Omany ny mandrak'izainao. Omany ny mandrak'izainao. Isantsika ny ten'Andriamanitra. Dia teto izany ilay anjely
tonga zany ilay anjely sady nisy mazavana mirapiratra tao an-trano. Ary nanohina niteza ny Petera ilay anjely dia namoa azy ka niteny hoe mitsangana aingana ry havana. Nikasika ny Petera zany ilay anjely. Ohatran'ny hoe manahozongozona kely angamba zany ilay anjely, kasika ny Petera ilay anjely. Jereva eto ilay mpiambina ray amin'ny ilany havia, ray amin'ny ilany havanana. Fa ilay anjely dia nanohina niteza ny Petera ilay anjely dia namoa azy ka niteny hoe mitsangana aingana ry havana. Eto zany ilay anjely dia namoa azy. Miala tsiny fa tsy tadidiko amin'ny teny gasy hoe tehezana. Tsy haiko inona zokerika ilay tehezana zany. Satria amin'ilay cote, amin'ilay hiesatra betsaka indrindra, satra betsaka anao. Dia nanohina zany tezan'ny Petera zany ilay anjely, zany hoe kasindreo zany tezan'ny Petera zany. Ilay anjely dia namoa azy zany izy avy eo dia niteny hoe mitsangana aingana. Nasiany mitsangana aingana zany Petera. Dia niala tamin'ny tanany ny gadra. Aleloia. Hitanareo zany. Zany hoe avy niteny zany ilay anjely hoe mitsangana aingana tamin'ny Petera. Eo amin'io ilay mpiambina roa lahy amin'io avia sy havanana. Dia ilay gadra zany niala tamin'ny tanany, saotra Jesosy. Ay tamin'ny tanany tokoa ilay gadra, vonaitra ho an' Jesosy. Tamin'ny tanany ilay gadra zany, satria hoe dia niala tamin'ny tanany ny gadra. Ay zany tamin'ny tanany zany ilay gadra anankiroa zany. Dia niala tamin'ny tanany zany ilay gadra. Ry havana. Izany hoe gadra zany amin'ny tanana. Alefy saraintsaina hoe mety raha ohatra ka hoe tsy nisy anjely teo dia henon'ireo mpiambina. Satria matoa nisy gadra tamin'ny tanany dia eo zany ny mpiambina. Tamin'ny eo anilany havia sy havanana. Teo akaikiny teo. Dia eto nefany niala tamin'ny tanany ny gadra zany. Hoy koa ilay anjely taminy. Mbola niteny zany ilay anjely. Hozy ilay anjely taminy. Misy kina ary fehezo ny kapanao. Amen. Natreo aloha. Aleloia. Tsara be tena hoe mahatsiaro fahasambarana mamaky ny teny. Tsy haiko ianao mihaino na tena hoe tsapanao hoe ny fahalehibiazan'ilay hoe anjely anie. Anjely tety ambony tany tonga namahan'i Petera. Ry havana. Oka izay azambanisa izay tsy mino intsony ianao. Minoa ny tompo, minoa ny fagagana ataony. Dia mba ho anisany ahita fagagana ianao. Mba ho anisany hitany fagagana ianao. Ny tompony manome malalaka antsika rehefa ao aminazy isika. Dia eto zany dia niteny zany ilay anjely hoe misy kina ary fehezo ny kapanao. Ry havana. Eto i Petera zany dia mbola nisy fotoana nisy kinany. Dia kosa nanafeny ny kapany zany, namatotra ny kapany. Eto zavatra iray raha matsapa ianao dia ao amin'ny tompo tsy mila friarihana. Tsy mila luxe. Tsy mila luxe. Fa mila fahatsorana ny ao amin'i Jesosy. I Petera teto dia nasain'ny anjely nisikina. Nisikina. Ary nasain'ilay anjely namea ny kapany koa. Tadidio Jesosy, mahatsiaro aho eto, tamin'izy namafa ny tongotr'ireo mpianatra. Nanasa ny tongotr'ireo mpianatra. Tadidio tsara. Fa nisy lamba famafana tongotra atao, famafana tongotra. Oka ianao mamaky ny tantara iny. Ny tompoko ny tsotra koa ny Jesosy ny amin'ny fitafiana. Ka hoanany hoe tsy maintsy mila luxe isika. Tsy eo amin'ny Jesosy zany ianao ohatra ka hoe mbola tia luxe. Tsy eo amin'ny tompo mibeba tompo, mibeba. Fa tsy eo amin'ny Jesosy zany. Jesosy tsy mampitambo vola aman-karena antsika izy. Fa tena hoe tsotra. Tsotra. Zay ilay eto. Misy kina hoy ilay anjely tamin'i Petera. Ary fehezo ny kapanao. Dia nataony izany. Amen. Nankatoa Petera. Fizako hoe ny ten'Andriamanitra. Ary koa izy, anaovy ny akanjonao ivelany ka manara-hay.
Amen, hitanareo izany. Anaovo izy ny akanjonao ivelany ka manara-hay. Nasainy nanao akanjo Petera teto dia nasainy nanaraka azy ka manara-hay izy. Ny akanjo ambarany eto dia ilay akanjo manafina zany ny famenarany lehilahy koa. Atao amin'ny Jesosy dia mila koa ny lehilahy manao lamba zany ambony manafina ny eo amin'io tapan'io zany. Tsy maintsy lavalava zany ny eo ambony eo amin'ny akanjo anaovany, ny ambony anaovany. Ohatra tamin'ny fitafian'i Jesosy, manao pataloha lava ianao anatiny fa ny ambony tsy maintsy koa misy koa anampianao ny famenaranao satria misy olona mpitoro fivavahana indraindray tena ny maso mijery tsy mety mihitsy satria ny antony tsy misy famenarana ny amin'ny fitafiana, ry havana tsy mety zany, tsy mety zany. Tsy maintsy koa anao manao fitafiana mendrika tr'Andriamanitra koa ny lehilahy raha mpitoro fivavahana ianao. Tsy maintsy ianao manafina ihany koa ny amin'ny tapanao ambany iny, tsy maintsy lavalava ny ambony ny akanjonao satria ohatr'izay koa ny amin'ny vehivavy. Jezebela dia sady manafika izy ny lahy, manafika izy ny vavy ka tokony mitandrina ianao. Fa tsy koa hoe vehivavy ihany tsy maintsy miova fitafiana akory, hoe tsy maintsy manao fitafiana mendrika tr'Andriaman'i Jesosy. Lehilahy koa tsy maintsy malaladalaka ny ambonin'ny akanjonao ary tsy maintsy manapona eo amin'ny amban'ny feanao. Izay ny ao amin'ny tompo. Ary ny ambonin'ny akanjo tsy maintsy lava tanana koa, fa tsy koa hoe t-shirt kely dia tena hoe iny mampiseho sandoko. Tsy atompoko, tsy atompoko. Tsy maintsy mitandrina antsika eo anatrehan'i Jesosy. Na hoe koa hoe ino mpanompoan'Andriamanitra dia manao sorta. Hitan'olona ny tongony, tsy azo atao zany. Tsy azo atao zany. Mila antsika tena manafina ny momba antsika mihitsy. Mila manafina momba antsika mihitsy. Fizantsika ny tenin'Andriamanitra. Andiny fa sivitsika izao. Dia nivoaka nanaraka ilay anjely izy. Ary tsy fantany ho tena nisy marina ny nataon'ny anjely. No heverina fa fahitana no hitany. Amen hatreo aloha. Hitanareo izany? Eto zany Petera dia nivoaka nanaraka ilay anjely. Dia ilay izy zany heverina zany fa ohatrany hoe fahitana zany ny hitany, heverina fa tena hoe tsy izy zany zavatra nataony. Ry havana. Satria ny tompo mihitsy no manao an'izay. Nampahafantary zany Petera amin'io ohatrany hoe anatin'ny nofo zany Petera amin'io, anatin'ny fahitana zany. Heverina hoe tsy zavatra ataony zany fa ohatrany hoe fahitana zany ny hitany amin'io fa izy zany ohatrany hoe mbola hoe migadra ihany. Fa eto dia mazava tsara tenin'Andriamanitra hoe no heverina fa fahitana no hitany. Nefa izy manaraka ilay anjely, nanaraka ilay anjely zany izy eto. Nivoaka nanaraka ilay anjely. 10. Rehefa nandalo ny fiambelana voalohany sy faharoa izy dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay mahazo ny lalana ho any an-tanàna. Ary nivoa ho azy io mba andehanany. Hatreo aloha, hitanareo izany? Eto zany dia nandalo izy zany ny fiambenana voalohany. Hitanareo izany? Eo zany ilay antoko. Ilay miaramila miambina. Ilay tery aloha ilay vakintsika teo. Io ilay fiambenana voalohany dia ny avy eo nisy ankoa fiambenana faharoa zany sy faharoa. Veritra mandeha rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy dia tonga teo vavahady vy izay mahazo ny lalana ho any an-tanàna. Aleloia. Ary nivoa ho azy io mba andehanany. Amen. Hitanareo izany? Nivoa ho azy ilay varavarana vy zany, vavahady vy, nivoa ho azy. Vavahady vy. Ry havana, vavahady vy nivoa ho azy. Zay ny anjely zay. Zay ny tompo zay. Zay ilay mirakina zay. Amin'ny fotoana io ireo miaramila tsy mahita an'izany. Tsy mahafantatra an'izany fa nampatorian'ny tompo avokoa. Nampatorian'ny anjely. Dia i Petera zany amin'io mandeha, alefy tsaraitsara ny zavatra izay mandeha Petera dia ny anjely miaraka aminazy eo. Fa ireo olona ireo tsy mahita n'inona ireo olona ireo. Aleloia. No ny tafavoaka izy ireo
dia nandroso tamin'ny lalana iray ary niaraka tamin'izay dia nandao azy ilay anjely. Amen. Hitanareo zany no tafavoaka zareo dia efa zany nandroso tamin'ny lalana, efa nandroso tamin'ny lalana anankiray zany zay zany ilay anjely zany vao nandao azy ohatrany amin'ny tompo. Tena hoe natery anjely mihitsy zany Petera afaka mihitsy teo amin'ilay figadrana dia nisy lalana anankiray teo zany ilay anjely vao nandao azy. Ohatr'izay koa ny tamin'ny Lota sy ny ankonany. Efa tafavoaka ny Sodoma sy Gomora dia efa ao akaikin'ilay vohitra kely izay vao navelan'ilay anjely nandeha izy ireo. Ry havana, ny anjely dia mpiambina antsika ary mpiaro antsika ary mpanafaka antsika. Izay tamin'ny ten'Andriamanitra anikeo nientiko tamin'ny fibebahana, tsy anikeo moa zany azafady, tamin'ny atoandro zany tamin'ny gropy izay fibebahana zany nentiko momba ny amin'ny anjely ihany koa. Hoe mitovy manodidina antsika zany ao amin'ny Salamo 4:17 manambara an'izany hoe ny anjelin'ny tompo mitovy manodidina izay matahotra azy ary mamonjy azy, manafaka azy koa. Dia ny anjely tena hoe miaro antsika zany alefa Jesosy miaro antsika. Dia eto zany ilay anjely dia nandao an'i Petera izy zany no ny efa tamin'ny lalana anankiray zany Petera. Fantany tsara satria efa tsisy tsoa zany danger, tsisy tsoa zany zavatra hoe loza-njo azy. Aleloia. 10. Rehefa nahatsiaro tena i Petera, hitanareo zany, rehefa nahatsiaro tena i Petera dia hoy izy, fantatro marina tokoa ankehitriny fa ny tompo no naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin'ny tanan'i Herôda sy izay rehetra nandrasany jiosy. Amen. Hitanareo zany, fantany tsara fa ny tompo no namonjy azy, naniraka ny anjeliny Jesosy. Zay le valim-bavaka taty le vakitsika tamin'ny 5 ilay nataon'ireo fiangonana. Ny tompo ny haino niditra antsehatra Jesosy. Ry havana, rehefa tena ao amin'i Jesosy isika, na inona olana anao dia rehefa mivavaka isika dia miditra antsehatra Jesosy. Mara zany. Firy zay ny vavaka valian'ny tompo tamin'ny vavaka azy nataonay. Na zay zokereka fotsiny efa ny taonany maro Jemenada no ato aminao avy Jesosy. Dia ny tompo tena miditra antsehatra mihitsy Jesosy amin'ny valim-bavaka rehetra. Izy mihitsy no tena hoe mampafantatra ary koa mitantana ny asany. Misy ny olana fa eo foana izay da. Ary mbola eto foana izay mandrakizay. Amen. Manao tonga any amin'i Jesosy. Amen. Izay ny tanjonay. Fa Jesosy miditra antsehatra foana tahaka ny ataony eto amin'ny ireo zanany koa. Tahaka antsika koa zanany raha zanaky ny tompo ianao. Mila anao manana hery ianao mijoro tsara ao amin'i Jesosy. Miditra antsehatra foana Jesosy ny inona olana misy amin'ny fiainanao. Dia eto zany 12 dia toy izao hoe rehefa nahazo an-tsaina izany izy dia nakany amin'ny tranon'i Maria reniny Jaona izay antsoina koa hoe Marka ary nisy olona maro vory tao nivavaka. Amen. Hitanareo, zay le fiangonana, zay le fiangonana. Noho ny nandeha i Petera, rehefa nahazo an-tsaina izy dia nakany amin'ny tranon'i Maria reniny Jaona izay antsoina koa hoe Marka ary nisy olona maro vory tao nivavaka. Amen. Ry havana, tsy fiangonana ambarana eto fa tranon'i Maria reniny Jaona. Tao zany izy ireo no nivavaka, olona maro izy Zay ny hoe fiangonan'ny tompo izay. Trano, tsy trano fiangonana fa trano izay ivorian'olona hivavahana. Zay ny hoe fiangonan'ny tompo. Zay tamin'ny andro taloha, zay tamin'ny andron'i Jesosy. Zay tamin'ny andron'i Jesosy. Fa tsy akory hoe mila trano mezimezina be hoe tsy maintsy anamboatra ity trano ity, ataontsika fiangonana ity trano ity. Dia mila vola zao million, mila vola zao milliard. Dia atao trano mezimezina be dia fiangonana. Ry havana, tsy voatery izany. Afaka ianao manorina trano atao fiangonana. Atao fiangonana hoy aho, ivoriana zany. Satria tsika ihany ny fiangonana. Fa tsy akory hoe mila hoe tena hoe ohatr'izao ilay paozin'ilay trano tena hoe trano be, 1 million be,
na hoe miliara be de havana tsy izany. Trano tsotra de efa azo atao fiangonana, na trano falafa io na trano taolina io de efa azo ataonao hoe fiangonana. Azo ataonao fiangonana satria isika no fiangonana ao amin'ilay trano. Isika no fiangonana ao amin'ilay trano. Fa le trano atao hoe trano fiangonana, trano ivoriantsika, olona ny tompiazantsika ny fiangonana. Fa tsy hoe koa mila trano hoe iny de ray etazy, roa etazy, telo etazy, na hoe ataoko ohatrohatr'izao ny anahako mba tsy mitovy amin'ny eny hafa. Tsy atoko. Tsy atoko. Trano tsotra, afaka manao trano lehibe iray ianao tsotra be fotsiny, dia efa afaka ivoriana ivavahana. Dia iny atao hoe trano fiangonana. Ry havana, mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika satria eto dia tena hoe trano. Trano no nivorian'izy ireo, nivavahan'izy ireo. Trano no nivorian'izy ireo ary nivavahan'izy ireo. Tao amin'ny tranony Maria, renin'i Jaona. Ry havana, mila mitandrina isika satria io tamin'ny andro efa lasa Jesosy ary netombohan'ny ny fiangonan'i Jesosy io. Io Jesosy Kristy no arahan'izy ireo. Dia tokony ho izay isika, fa taty aoriana ny olona manomboka manova dia zavatra hafa no miseho, lasa zavatra hafa no miseho. Andiny fahatelo ambin'ny folo. Ary raha nandondona ny vavahady i Petera dia nisy mpanompo vavy antsoina hoe Roda nakeo mba hiaino. Rehefa nahalala ny feon'i Petera izy dia tsy namoha ny vavahady noho ny hafaliany, fa lasa niazakazaka ary niditra ka nilaza fa i Petera no mijoro ao am-bavahady. Amen hatreo aloha. Eto zany no efa nandondona zany Petera teo am-bavahady dia nisy zany tao mpanompo vavy antsoina hoe Roda nakeo mba hiaino zany ny teo am-bavahady. Alaisaraitsana mihitsy ilay izy ny teo am-bavahady. Dia noho ny avy eo zany no efa fantany zao fa i Petera, fantany feon'i Petera. No efa fantany fa feon'i Petera dia zavatra natao indray faly loatra izy dia tsy namoha ny vavahady fa niazakazaka miverina nakany an-trano. Aleloia. Verina nakany an-trano amin'ny hafaliany dia hoy zany izy tamin'ny olona. Azafady, dia hoy ny olona taminy, verisaina ianao. Azafady aloha, averiko kely ilay hoe no ny hafaliana dia lasa izy niazakazaka ary niditra ka nilaza fa i Petera no mijoro ao am-bavahady. Ny teny izany tamin'izy ireo hoe i Petera mijoro ao am-bavahady. Amin'ny hafaliana zany izy ny teny izany. Andiny faha 10. Dia hoy ny olona taminy, verisaina ianao. Eo aloha. Ry havana, ny olona zany teny hoe verisaina ianao. Averin'izy ireo fa hoe lasa dala zany ilay vehivavy. Izay hoe verisaina. Tsy azo atao ny miteny izany nefany. Tsy azo atao ny miteny hoe verisaina. Mila mitandrina tsika ny amin'ny fitenenana koa. Mila mitandrina be dia be tsika amin'ny fiteny. Tandremo ny vava. Dia tsika ten'Andriamanitra. Nefa na nizingizina izy fa izany tokoa. Tena zany hoe izany tokoa, tena nizingizina izy zany hoe tena izay tokoa zany ilay izy hoe ao zany Petera zany mijoro ao am-bavahady. Dia hoy indray ny olona, anjeliny izany. Amen. Ry havana. Eto zany ny olona dia ny teny hoe anjeliny izany. Ny anjeliny tia zareo ambara eto dia heverin'izy ireo zany fa i Petera zany amin'io maty angamba, satria tsika hoe rehefa ho fatsika dia mitovy amin'ny anjely any an-danitra. Izay ilay izy. Tenin'Andriamanitra tamin'i Jesosy nanazava momba ny amin'ny fanambadiana. Tadidinao io tantara iny raha fantatrao ny tantara. Dia hoe tsy intsony zany ny fanambadiana any an-danitra. Fa rehefa tonga any an-danitra tsika dia mitovy amin'ny anjely. Mahirisa tompoko mamaky baiboly, jery ny tantaran'ny tenin'Andriamanitra, tsy tonga dia mazava aminao izay ambara eto satria tsy afaka hampianatra ny tenin'Andriamanitra manontolo zany izay eto satria tsisy fotoana firy. Fa izay tonga dia fanahy masina mampahafantatra tonga dia ampahafantariko anareo eto izay tiany ambara ihany. Ny tompo mihitsy no niteny hoe mitovy amin'ny anjely any an-danitra tsika rehefa ohatra ka tonga ny fotoana. Eto zany izy ireo dia mieritreritra angambany hoe maty Petera dia ilay anjeliny zany.
nefa ny ana izany ary tsisy anjely hoe olona maty de hoe tonga vany de hoe io le olona maty de io ny anjeliny. Ry havana mila mitandrina isika, mila mitandrina itsika. Ny olona maty dia tsy miverina ntsony ety ambonin'ny tany, tsy afaka ntsony hoe hifankahita amintsika. Rehefa maty ny olona ray dia vitatreo ny asa nandalovany tety. Izay le any amin'ny mpitoriteny, okanao hamaky amin'ny mpitoriteny manambara marina fa tsy manana valim-pity intsony ny olona rehefa maty, adino momba azy manontolo. Izay ny mpitoriteny. Na ny fitiavany ary tsy zavatra hoe tadidi intsony momba an'ilay olona rehefa ohatra ka maty ilay olona, tsy afaka intsony izy manana kontakta amintsika ety ambonin'ny tany. Izay rehefa maty ny olombelona. Aza mieritreritra hoe maty ny mamanao dia hoe ino mamako tonga namangy. Ry havana devoly izany, devoly izany. Na hoe koa hoe mpiraitam-po aminao ohatra na ohatrohatr'izany, na hoe ny rainao na ohatr'izany, devoly izany. Fa tsisy olombelona hoe maty ka hoe iny fa tonga dia hoe lasa anjely moa tsy fa tonga aty. Tsy tompoko, tsy marina izany. Tenin'Andriamanitra manambara fa ny maty tsy manavalim-pity intsony. Tsy manavalim-pity intsony. Toriteny toko fasivy angamba izay raha tsy diso ahako. Ny maty tsy manana valim-pity intsony. Ka toko tena mitandro dia ritsika ihany le mpitoriteny satria amin'izay azonao ny versera ohatra ka mbola tsy fantatrao izay teny izay. Mpitoriteny toko fasivy izay Jesosy misaotra ny fanahy masina. Mpitoriteny toko fasivy oka vakianao manomboka amin'ny andiny faefatra. Raisinao dia vakio manomboka andiny faefatra. Dia hitanao amin'ny andiny faenina ny amin'ny hoe manambara mihitsy hoe na ny fitiavana na ny fankalany na ny fialonany dia samy efa levona ela. Efa levona ela. Tsy manana intsony ilay olona anjara ety ambanin'ny masoandro. Itsika ny ety ambanin'ny masoandro ry ambony ery. Tsy manana anjara intsony ety ny olona izay maty tompoko. Tsy manana anjara intsony ety ambonin'ny tany. Oka izay vavaka amin'ny razana. Oka izay vavaka amin'ny razana. Satria fanompo-tsampy izany. Fanompo-tsampy izany. Mila mitandrina isika. Dia eto izany verintsika dia amin'izany apôstôly toko 2:20. Dia eto izany miteny izany sasany hoe ny olona hoe anjeliny izany. 9:10 tsika izao. Fa naharitra nandondona ihany i Petera ary rehefa novoan'izy ireo izy dia hitany ka talanjona ireo. Amen. Hitanareo izany? Naharitra nandondona teo am-bavahady teo. Nandondona dia avy eo novoan'izy ireo. Izany izy no avy eo dia talanjona izany izy ireo nahitany Petera. Dia noho avy eo fa izy azafady dia noho avy eo toy ny ten'Andriamanitra fa izy nibaiko tanana azy ireo mba angina dia nitantara taminy izay namoahany tompo azy avy tao amin'ny tranomaizina, avy tao an-tranomaizina sady hoy izy ambarao amin'ny Jakoba sy ny rahalahy izany zavatra izany. Dia niala teo izy ka lasa nakany amin'ny toerana hafa. Amen. Ry havana, eto dia raha ohatra ka tsapanao ny tantara dia mampieritreritra ilay tantara. Satria eto izany Petera dia niteny izy hoe ambarao amin'ny Jakoba. Jakoba nefa ny aria ilay novonoan'ilay Herôda tamin'ny sabatra. Dia eto Petera niteny izany tamin'izy ireo hoe ambarao amin'ny Jakoba sy ny rahalahy izany zavatra izany. Dia niala teo izy ka lasa nakany amin'ny toerana hafa. Eto izany dia niala izany tamin'ny toerana io. Fa ny tantara izany dia niala tamin'ny toerana io. Izany hoe mbola tsy fantany izany zavatra nanjohan'i Jakoba. Tsy fantany izany zavatra nanjohan'i Jakoba. Ry havana, satria samy manana ny lalana izany izy ireo amin'ny asan'Andriamanitra. Toizantsika ny ten'Andriamanitra. 2:20. Rehefa nazava ny andro dia nifanaritraka be ihany ny miaramila ka niteny hoe nakaizy i Petera. Hitanareo izany? Eo izany fa mitady izany izy ireo. Mitady any Petera izany. Fanaritaka izany ireo miaramila ireo. Tena fanaritaka izany izy ireo. Fanaritaka izany izy ireo. Satria tsy nahitany Petera tsinona. Izany hoe ohatran'ny koropaka izany tena hoe aiza izany nalehan'i Petera. 9:20. Rehefa nitady azy fatratra Herôda nefa tsy nahita dia nadiny ny mpiambina ka nasainy novonoina.
amen. Ry avy tanareo zany zava-doza zany nitady amin'ny Petera fatratra izy Herôda zany io na adiny zany ny mpiambina dia ny avy eo nasain'ny vonoina zany ny mpiambina. Zava-doza zany. Tsisy mihitsy zany famindram-po fa novonoa zany nasain'ny vonoina zany ireo mpiambina zany. 9:7 ary nidina niala tany Jodia hankany Kaisaria izy dia nijanona tany. Tany zany i Petera zany no nijanona. Dia no ny avy eo 9 vakikely. Zafady. Herôda dia tezitra mafy tamin'ny Tiriana sy ny Sidoniana. Herôda zany io. Jereva zany hoe faratsy toetra zany any Herôda. Raha tsy fanahy le Herôda. Tonga dia raisiko zany aty amin'ny 9:20. Vakikely fotsiny le hoe tezitra mafy tamin'ny Tiriana sy Sidoniana i Herôda. Io fotsiny zany raisiko io. Zany hoe olona masika, olona raha tsy fanahy zany io Herôda io zany. Dia 9:20 vakiko manaratsy tompo. Jereva ny hafarany ny hafarany eto. Ny olona rehefa ratsy, rehefa manao ratsy dia jereva ny hafarany. Ny tompo zany mamaly ny tompo. Zay ny tamin'ny ten'Andriamanitra anikeo atoandro teo azafady tao anatin'ny gropy. Mamaly ny tompo araka ny teny hoe azo ny famaliana zany fa mila mangina zany isika. Dia jereva zavatra nanjoan'io Herôda io. Zavatra nanjoana azy 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Koa tamin'ny andro voatendry dia ny akanjo fanamian'ny mpanjaka i Herôda ka nipetraka teo ambony seza fiandrianany. Ary ny kabary tamin'ny vahoaka. Dia niantsoantso ny vahoaka hoe feon'Andriamanitra izany fa tsy an'olona. Hatrelo. Eto zany i Herôda zany dia nanao akanjo zany ny akanjony amampanjaka anazy. Le fanamian'ny mpanjaka anazy zany amampanjaka anazy dia nipetraka izy teo ambony seza fiandrianany ary ny kabary tamin'ny vahoaka. Eo zany le vahoaka marobe zany. Dia ny kabary izy zany dia niantsoantso ny vahoaka hoe feon'Andriamanitra izany fa tsy an'olona. Amen. Hatreo aloha ry havana. Raha vao misy olona tady haka ny plasin'Andriamanitra, ary raha vao misy ny olona manomboka manome plasy an'iny olombelona iny hoe ohatran'Andriamanitra dia efa fahadisoana lehibe izay an'ilay olona zany ilay miteny ohatran'Andriamanitra io olona io. Mila mitandrina isika. Na koa zany le olona manaiky atao hoe mitovy amin'Andriamanitra. Herôda eto izy dia tena hoe ohatran'ny hoe te haka ny plasin'Andriamanitra mihitsy Herôda. Satria jereva zavatra nataony. Namono an'i Jakoba izy. Eo koa izy mbola amono koa tady amono koa ani Petera. Olon'Andriamanitra reo. Olon'Andriamanitra reo. Ny tompony nanafaka ny olony. Dia eto amin'izay ny amin'ny faratsiam-panahiny any Herôda mbola mitady voninahitra zany. Voninahitra te hiakatra ambony noho i Andriamanitra. Jereva le zavatra miseho eto dia ny olona miteny hoe niantsoantso hoe feon'Andriamanitra zany fa tsy an'olona. Dia ny avy eo 7:20 niaraka tamin'izay dia nisy anjelin'ny tompo namely azy satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy koa no hoan'ny kankana izy dia maty. Amen. Hitanareo zany. Zay ny valiny rehefa ohatra ka ratsy fanahy. Ten'Andriamanitra koa dia hoe tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Atoandro moa zany ohatran'ny hoe miteny maraina foana fa ny atoandro. Tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Mila mitandrina antsika to. Eto izy na dia hoe manana ny fitafiana amin'ny maha hoe mpanjaka azy ary. Hitanareo zany. Dia jereva efa fitafin'ny Petera. Jereva efa fitafin'ny Petera. Dia eto Herôda amin'ny akanjo fanamian'ny mpanjaka. Seza fiandriana amin'ny mpanjaka. Nefa ny zavatra niseho dia nisy anjelin'ny tompo namely azy. Ny tompo mihitsy zany naniraka ny anjeliny hamono ani Herôda. Hamono ani Herôda. Ary no an'ny kankana izy dia maty. Marikoriko zany. Marikoriko zany. No an'ny kankana
izy dia maty. Izany hoe alay saraitsena le izy mbola tsy maty izy zany, izy no an'ny kankana. Oh Seigneur, mbola tsy maty izany, izy no an'ny kankana. Ry havana, kankana mihinana izany, marikoriko izany. Oka itsika tena hitandrina lehibe mihitsy natrehan Jesosy, satria Andriamanitra tsy mivazivazy amintsika zanak'olombelona. No an'ny kankana, izy dia maty. Amen. Ry havana, any amin'ny afo be tenin'Andriamanitra manambara, ny tompo mihitsy no manambara, efa nentina tokoa izay teny izay fa ny kankana any dia tsy mety maty ny kankana any amin'ny afo be. Ary ny afo koa dia tsy azo vonoina. Izany hoe Herôda mpanjaka io zao dia mbola ho an'ny kankana foana any amin'ny afo be, mbola ho an'ny kankana foana, tsy mitsahatra intsony izany. Tsy mitsahatra intsony izany. Ry havana, mila mitandrina isika. Zahako tamin'ny nofy, olitra tamin'ny tongotro tanatin'ny nofy momba ny amin'ny bacolon, fa nataoko teto izany témoignage izany amin'ny vidéo any, momba ny amin'ny bacolon nanaovako, satria tsy fantatro hoe tsy metrika ny bacolon. Dia nanontany tompo aho hoe Jesosy mety sa tsy mety fananaovako le bacolon zany. Manontany an'i Jesosy hoe mizavatra hoe tsy mety amin'ny tenanao, tsapanao hoe tsy eken'ny tompo, anontanio anazy fa asehony ianao. Nanontaniako ny tompo hoe mety sa tsy mety, nampanofisiny aho. Nampanofisiny hitako ny tongotro, ny ranjoko anankiroa, na efa 5 taona ny zavatra hoe marikoriko foana votraka amin'ny tantara zavatra tena rikoriko mihitsy aho. Rikoriko, hitako ny ranjoko anankiroa anaty nofy réel mihitsy ngely izy, ohatrany hoe anaty tena hoe réel satria ny atony Amen. Tapaka kely le raison ngambany tena ohatrany hoe zavatra hita maso mihitsy ngely izy, satria le fanahinao mihitsy zany no entin'ny tompony amin'ny elo asehoan'ny tompo hoe io zavatra mahazo anao ohatra ka mbola manao an'io ianao. Io zavatra mahazo anao. Hitako mihitsy ny tongotro anankiroa, ny ranjoko feno olitra velona be dia be. Mivoaka zany avy ao anatin'ny ranjoko anankiroa, anatin'ny nofy io. Dia foko zany le izy, ohatra hoe alanao zany le izy, ohatrao ataonao ohatr'izao zany le izy, foana ohatr'izao dia mivoaka indray be dia be avy ao anatiny. Dia foko le izy dia mivoaka indray be dia be avy ao anatin'ilay tongotra. Ry havana, mampafantatra ny tompo dia mila antsika mankatoa mba tsy haverentsika any amin'ny elo. Izany hoe fampitandremana zany atao tompo anahy. Raha ohatra ka maty tamin'izany ahako dia izay foana zavatra ny ainako mandrakizay any amin'ny elo, any amin'ny elo. Izany hoe feno olitra foana zany mivoaka amin'ny tongotro mandrakizay any amin'ny elo. Ry havana, mankatoava an'i Jesosy. Mankatoava an'i Jesosy. Eto dia mazava tsara ny hafaran'i Herôda mpanjaka. Oka itsika anatona Jesosy foana ary hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanao rehetra. Miovà tompoko, miovà, fa tiantsika Jesosy. Misy ny anjely, oka izay tsy finoana, hialao ny tsy finoana, fa misy ny anjely. Misy ny anjely. Ry havana, hivavaka isika manarantsika ny mbola afaka mibebaka ianao any amin'ny toerana misy ianao any, raha tsapanao hoe mila mibebaka ianao. Fa hivavaka isika amarantsika ny fotoana, dia raha misy olona te handray Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainany, dia raisy Jesosy amin'ny fiainanao. Mba ho tafiditra any an-danitra ianao, satria tsy maintsy tsika mandray an'ny tompo Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika raha te hiditra any an-danitra hoy aho. Fa tsy akory hoe tsy maintsy manao an'izay ohatra ka hoe ho terena. Tsia, safidy eo alohantsika ny fiainana, eo alohantsika ihany koa ny fahafatesana. Fa za miteny aminao an'io fidio ny fiainana, fa zava-doza ny fahafatesana. Dia ny mbola velona isika dia fidio ny fiainana tompo, mba ho tafiditra any an-danitra. Nefany raha mifidy ny fiainana ianao
Nefa anao ohatrany hoe mbola hoe manao fiainana ratsy ihany dia tsy tafiditra ny lanitra ianao. Mila mijoro ianao. Rehefa avy mandray ny tompo anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia mila anao atao batisa amin'ny ranobe. Miara-maty amin'ny tompo ny amin'ny fahotanao dia miara-velona aminy indray. Tahaka an'izy tao ambony hazo fijaliana. Tahaka an'izy maty dia nalevona. Dia tsy maintsy olom-baovao anao mivoaka avy ao anaty rano. Miova mihitsy ny fitondram-piainanao, fomba fiteninao, mombanao manontolo. Nefa ny aza miandry hoe batisa izay vao hiova, fa tonga dia miova sahady rehefa mandray Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ry havana hivavaka antsika marantsika izao fotoana izao. Tsy tavaverina intsony zokerika fa tsy maninona fa ho faranantsika ihany ny fotoana. Hivavaka isika marantsika izao fotoana izao dia izay andrain'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainany dia aoka ianao hanaraka izay teny ataoko izany. Afaka mandohalika ianao amin'ny toerana misy ianao ianao izay andrain'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao mandoleva dia mibeba ianao. Beba. Ny tompony mahita anao jereo fotsiny ny tenin'Andriamanitra resintsika teo. Jesosy namaly ny vavaka izay nataon'izy ireo satria nahery ny vavaka izy ireo. Ka ny tompo ihainonao koa raha tena hoe anfonao sy ny fananao ny nataonanao an' Jesosy dia hamaly anao Jesosy. Hivavaka itsika tompoko. Jesosy tompo, misaotra anao Jesosy. Ny amin'ny teny Jesosy izay nomenao anay tompo. Ary koa Jesosy ny amin'ny fampibebahana teo Jesosy mankasitraka feno. Tompo malala mino izay Jesosy ankehitriny tompo fa misy ny anjely. Ianao tompon'Andriamanitra lehibe indrindra ary tsisy toanao. Tompo mankasitraka anao izahay ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famindramponao. Tompo, ianao tokoa dia mijery anay tsiraray avy zanakao ary mamaly vavaka ianao. Jesosy areo Jesosy zanakao izay vonina handray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Nahatsapa izy Jesosy fa mpanota ary te hanaradianao. Oka ianao anaraka izay ambarako. Ity aho Jesosy manomboka an'io Jesosy dia mangataka fonana aminao Jesosy, mamela ahy Jesosy ny amin'ny fahotako rehetra. Ny amin'ny tsy famendrehako Jesosy mamela ahy Jesosy. Fa fao Jesosy ny fahotako Jesosy hatramin'ny fahazazako ka mandraka ankehitriny Jesosy. Satria tompo tsy nahafantatra aho. Jesosy na nahafantatra ray Jesosy dia tsy nankatoanao. Ka fa fao Jesosy ny fahotako. Fa fao ny anarako tompo any amin'ny elo, fa fao Jesosy satria tompo namandrika ny fahavalo. Ankehitriny Jesosy dia mandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manomboka an'i Jesosy. Midira tao poko anao Jesosy. Anompo anao a Jesosy, anaradianao a Jesosy. Oka ianao no mpanjaka ny foko Jesosy. Tompo, soraty any an-danitra Jesosy ny anarako. Soraty amin'ny boky ny fiainana Jesosy mba ho anisan'ny zanakao. Jesosy ampianaro aho, amboary aho, tario afanay masina ho amin'ny marina rehetra. Amboary ny momba manontolo mba ho tafiditra ny lanitra aho. Misaotra anao Jesosy. Ity aho zanakao Jesosy, misaotra anao. Matsika kosa okitsika no tena ho an' Jesosy. Raha verin-dalana ianao dia mibeba ianao amin'i Jesosy. Atoroy azy indray ny tenanao. Jesosy malala ndretsy Jesosy malala anolo tena ho anao Jesosy. Tompo, ity a Jesosy anompo anao hatramin'ny farany. Anao izay sitrakao Jesosy ankatoanao. Izara Jesosy ny fahatsaranao Jesosy. Ianao tomponao Andriamanitro. Ianao Jesosy no tiako ary mamiko Jesosy. Tompo malala misaotra Jesosy satria ianao tokoa Jesosy dia Andriamanitra be fitiavana ianao. Ary miaro anao Jesosy malala. Arovanao izay tompo malala ny anjelinao Jesosy dia mitombo manodidina anay Jesosy ka anompo anao Jesosy hatramin'ny farany. Anao izay sitrakao a Jesosy naradianao a Jesosy. Ka mankasitraka Jesosy any amin'ny fotoana rehetra izay vita teto Jesosy malala. Misaotra tompo. Mankalaza Jesosy manaja anao izay zanakao tsiraray avy. Ny voninahitra ao anao iray andray malala hatramin'ny taloha indrindra izay ankehitriny ary mandrakizay dory. Amin'ny anaranao tompony nanaovanay zavavaka izany. Misaotra Jesosy. Aleloia. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoanan'io dia izay tompoko dia mahireza daholo dia mijoro hatrany mba ho tafiditra ny lanitra. Dia mametraka veloma aminareo izay menadahana dia tsy eo sokerika dia amin'ny sabata indray amin'ny herindray ny fotoana amin'ny 7 alina aty Eropa dia amin'ny 7 alina any Madagasikara. Izay tompoko dia veloma daholo dia tany tompo tsika tsiraray avy. Amen. Veloma tompoko.